mazava, fatsapana mazava. Ty le ora voalohany amin'ny famangina, ora famangina. Vavahanao fionana, vavahanao fanahy, vavaha fatakaranao. Après ny amponao eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ity ora voalohany amin'ny famangina ty te eona aminao, eona amin'ny teninao, eona amin'ny sitraponao, fionana. Fionana mazava amin'le fanekena. Tompo vangioa. Ataovy izay vavak'izay. Ampahafantarana Andriamanitra hoe sokafanao fonao mba handray le fatakarana ny tenin'Andriamanitra. Tompo sokatra ny foko ary amin'ny alala fahasoavanao vonina aza le tenina ambolena zay afaka mamonjy zay fanahy ka raha ame anany lova koa ao amin'izay olona masina. Sora tompo sarobidy amin'ny anara maheran' Jesosy vavantsika. Amin'ity ora voalohany famangina ty, amin'ity Shiloh 2:20 ty, tena mangainao tokoa Andriamanitra. Ary fantatrao fa famangina avy any an-danitra rehetrarehetra dia tsy maintsy mampitranga fiovana foana amin'ny olona. Ka amin'ity ora famangina ty, voavangin'Andriamanitra eo ianao, ahita fiovana ambaratonga vaovao indray ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa Andriamanitra mamangy olona anankiray manomboka mahatsapy izy fahagagana, famantarana sy fahagagana, manao zavatra tsy mahazatra zany izy, ny ambaratonga miova. Zay le ianao amin'ity vola ty session ty amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo alefaso miaraka amin'ny heriny tenao, alefaso le teny mety amin'ny vavako. Ao ka vavako ho feno an'le teny zay ahirahanao, meo an'le teny amin'ny vampitona tsy ray avy eto. Averina aminao voninahitra rehetrarehetra ho zavatra rehetra ho ataonao amin'ny anara sarobidy Jesosy ho vavantsika. Manaova amainina misy afo be mihitsy. Ty ahafantanana ho an'ny tompo dia mahazaho toerana. Tompontsoa anazy ao nomena sehatra anao azo teny voaloha zao, tsy raisiko mandeha ho azy zao fa tompontsoa raisiko ampakasitrahana le izy, ampakasitrahana amin'Andriamanitra, ampakasitrahana ho apôstôly directy raitsika. Zay name atsika foana ny latabatra ny fanekena amin'le abetsahany tsy voarainay dia avy amin'izay no ampiny fanamasina ame kely amarakaraka le fotoana. Ary mino tenin'Andriamanitra akany toerany ao fonao io amin'ny anaran'i Jesosy. Nangatahana mba hizara aminareo le fanekeny vavaka, fanekeny vavaka, le fanekeny vavaka zay ny fototra fanekena ao amin'ny soratra masina. Fanekena, fanekena tsy maintsy tazomina io. Tsy rehefa metimety aminah dia vavaka, dia rehefa tsy metimety aminah dia tsy vavaka, tsy maintsy ataonao io.
hoe vavaka zany tena hoe asa avy any an-danitra mihitsy men'Andriamanitra, ary asa tsy tapitra le izy, tsy hoe efa nataoko le izy taloha. Misy foana zavatra afaka ivavahanao, misy foana zavatra afaka ivavahanao entinao am-bavaka. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe aza mivavaka, aza mitsahatra mivavaka. Zay mahatonga io fanekena io mahatonga anao mandroso, mahatonga anao afaka fampahorian'ny devoly rehetrarehetra. Le fanekeny ny vavaka. Ka nenena mahatonga anao ohatrany hoe tsy nanohy foana tamin'io fanekeny vavaka io, hosotranon'Andriamanitra amin'izany ianao. Misy amin'ny sasany amin'le teny ohatrany hoe fampatsevana anao amin'le andraikitra tokony ataonao amin'le vavaka tokony ataonao. Fa misy koa le teny faharoa, manome hery anao mba anao ambara tonga be lavitra, refy ambony lavitra, vavaka tsara lavitra. Ka teneko amin'ny tsiraray, tsisy olona zany aty ka efa apo vavaka nataona. Tsisy hoe le olona navita nazy diplôma mivavaka zany, fa ianao mila mahazo kokoa mba hivavaka kokoa. Tsika mila mahita kokoa am'izay mba hivavaka tsara kokoa. Raha tena feno vavaka ianao, hitanao fa arakaraky ny vavahanao, arakarak'izay koa ny ilainao hivavaka indray. Raha ohatra misy mahita olona anao mitena hoe ay efa ampy le vavaka nataoko, de inona zany proof ary? Efa nataoko daholo le zavatra rehetra fa tsisy zavatra mitrangy e. Be dia be zany zavatra tsy nataonao, zay mahatonga tsisy ininona mitranga. Fa reo zay mandeha araka le fanekena, raha vavaka araka le fanekena, zareo tsy miteny mihitsy hoe tsisy zavatra mitranga zany, fa tsy maintsy misy zavatra mitranga foana. Reo zay mahalala an'Andriamanitra izy mahery ara vita zavatra lehibe. Ka zavatra ataon'ny fampianarana anao io, le fetra amin'ny vavaka io ho potika io amin'ny anaran' Jesosy. Zany eritreretre za olona tena feo vavaka fa nanisy fotoana zay namaky an'le vavaka tantaran'olona anankiray mivavaka tsara lavitra, voasika am'izay le fahazavana. Misy kartany zao tontolo zao, kartany Afrika, kartany Nigeria. Gaga ianao hoe mpanao géographie ve ty olo ty ao en broc, satria gaga ny olona mahita le zao. Manentin'Andriamanitra ambara tonga ambony lavitra. Naiza naiza misy korotana maneran-tany de toeran'Andriamanitra zany. Zay tafiana olona ratsy amin'ny alalan'ny demony, siraka avy any amin'ny elo. Tanàna ty tany tia zao tontolo zao tia ho an'Andriamanitra, an'Andriamanitra tia, ka ty olona ratsy zany tsy tokony ho faty. An'Andriamanitra ozy izy ny tany sy ny rehetra ao anaminy. Ka misy toerana maneran-tany am'izao, misy ady maneran-tany. Na de hoe tsy maintsy mitranga le izy, afaka fehezina amin'ny lalana vavaka le izy. Ka rehefa fotoanan'ny fakanainao anah ao anatin'ny broko de fotoana vavaka io. Zay koa ohatrany hoe terapia ho anah, mampahazoaina anahako joro zay hitako hoe misy korotana rehetrarehetra, hitako hoe de vola satana ohatra mitady andresy ametrahako tanana le toerana amin'le karta, de tonga de vavaka tsy mbola nanao zany taloha. Za zao nitatra le fetra nananako taloha amin'ny vavaka, ka zay tena mitsirairay avy eto androany zay mandrea feoko. Andriamanitra amotika fetra rehetrarehetra amin'ny vavaka eo amin'ny fiainanao io amin'ity silo 2024 ty. Tanjaka vaovao na vavaka ivelona am'izay aminao.
amin'ny anaran Jesosy. Dia hianatra koa tsika inona zavatra takina mba tonga ny vavaka ataotsika hivaly. Oka izay le vavaka lanilany fahatany fotsiny. Ampy izay le niandry ela be dia efa lasa very fotsiny ny amin'ny andro valim-bavaka. Fa hitra amin'ilay ambara tontolo vaovao ianao le eo am-pitenenana eo fotsiny. Tonga dia Andriamanitra tonga dia mamely le valim-bavaka amin'ny anaran Jesosy. Jerentsika ny soratra masina Jeremia 21 29 azafady. Jeremia 29 11 ka hatramin'ny 13. Sao izy manana hevitra iverako anareo Jehova tompony maro. Dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Aiko tsara le fonosana, aiko tsara le zavatra takina, le zavatra voasoratra sy le ao anatiny. Fa jereo tsara dia faharoa ambin'ny folo. Ary antsa ianareo. Io Andriamanitra tsy toy miteny a. Le Andriamanitra fanekeny, le Andriamanitra mpiazana fanekeny mamiasa atsika. Hoe ianao zany hiantso anahako, andeha hivavaka ahy ianao, dia hiainanareo aho. Io soratra masina io mamono ny zavatra rehetra ilaina ao amin'le fanekeny vavaka. Hiantso ianao dia andeha ianao ho tonga aty amiko ianao, hiantso anahy ianao ary hiainanareo, amaly anareo. Inona io soratra masina io? Ho tanteraka ny fiainanao amin'ny diana vavaka ataonao amin'ny anaran Jesosy. Ary tady ahy nareo dia ho hitanareo raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Ka aloha teneniko izao, ny vavaka dia manana fakany ao am-po le izy, ao fo mianatra sitrapon'Andriamanitra. Hitady anahy nareo amin'ny fonareo rehetra, fa tsy hoe amin'ny vavanareo rehetra. Zay tonga na olona vavaka be anao, mahita olona vavaka be mikika be mihitsy izy anatina vavaka, maneoneo fietsika be mihitsy izy fa tsisy inina mitranga nefany. Raha vao tsy avana amin'ny fonao le izy dia tsisy fifandraisana amin'ny lanitra. Vavaka meko famaritana vavaka ve ianao? Vavaka dia foa makany amin'ny lanitra le fifandraisana, fifampiresahana. Sotominao le fifatoan'Andriamanitra mba azo fanelany analany ianao, mangataka amin'ny lanitra ianao, laha tany avy any amin'ny lanitra fifandraisana, tsy hoe vava fotsiny fa fo makany amin'ny lanitra. Raha ianao miteteza zavatra nefa ifantatra hoe fonao tsy ao anatin'le izy, aza mandà fotoana manao ny vavaka iny fa tsy la fotoana fotsiny ianao. Satria misy olona mandany ora maro mihitsy mivavaka fa fo nefa mandehandeha etsero any amin'ny zavatra hafa. Mieritretra ny namany amin'ny Canada izy aloha anatina vavaka, dia aveo le namany any Hollande, any Pays-Bas, dia aveo mieritretra le olona any amin'ny Brao indray, dia aveo le zanany any am-pianarana le olana any zanany. Dia aveo zay vavaka be atany ray, ho aniza le vavaka kay, vavaka ho antenanao ianao. Dia nao rery andro zany mamaly mivavaka ny tenanao. Fa manomboka androany napetrao tratranao ny tananao zao, io fonao io am'izay hifantoka amin'Andriamanitra. Resaka fotoana ianao manatitra amin'le seza fiandranana fahasoavana, ho fonao hifantoka amin'Andriamanitra. Ka toeriko androany le fanahy mavarim-barina amin'ny alitara vavaka, ary didiko androany mifantoka ianao rehefa vavaka amin'ny anaran Jesosy. Ary teniko anao zao, ny vavaka tena fanekena fototra, zany hoe fototra mihitsy. Tsy afaka hoe mandingana an'io ianao dia manao zavatra hafa. Alaonao zavatra hafa tsy afaka soloinao zavatra hafa io. Raha vao soloinao zavatra hafa io dia tsy mahomby ianao.
raha vao tsy makany amin'le fototry ny mivavaka ianao, fototry mivavaka ny fototry ny fahombiazana rehetrarehetra zay maharitra amin'ny fotoana. Raha tsy zay fahombiazana ohatra mibaloma le izy de mipotra kely aloha da aveo tonga de mipoka ho azy, tsy hita ho azy. Ka mivavaka ny fototry. Jesosy nanasa fanimpona Matthieu, Marka, Luka, Jauna nanomboka tavavaka foana rehefa vakina ny asa fanimpona nataony. Jesosy ary nananatra an'le mpianatra hoe mijanonareo tany any anefitra, jaronareo amin'ny efitra ambony izy mandra-pahazonareo an'le hery. Aza tena efa nazo hery ela nga mijanona aloha ao amin'le efitra ambony raha tsy efa milatsaka le hery. Anisan'ny zavatra etsehan'io fanekena io, voafikirinao io, arahanao le zavatra takina amin'io, le faneke vavaka arahana tsara miaraka amin'ny fatakarana, ampitranganao le hery anomboana an'io lasa zavatra toboka ao tonga de mahomby tsara daholo. Raha vao vavaka ianao talohan'le nanomboanao le asa tonga de mahomby tsara iny asa iny, ary mameanao koa hery anohizana le izy. Apôstôly Paoly nytere zany azo fanampiana avy any ambony, zay na tonga zany tady am-bavaka ary manohy ao izy mandrakehitriny. Le fanohizana zany de arakaraka le fifandraisana avavaka alitaram-bavaka, ka mameanao koa io hery anatanterahana hatramin'ny farany. Ianao zany olona mahavita zavatra, fa tsy hoe manao tetikasa de tapaka any ampovoany, tsy isy tsony zany. Rehefa manomboka vavaka ianao, ohatrany sady tsy mafana ianao tsy mangatsika, ditanao hoe lasa tsy mahavita ininina ianao. Fa ho an'ny dia rehetra de nitendren'Andriamanitra. Hery anomboana, hery anoya, hery anatanterahana dia etsiky ny vavaka foana. Ka ianao tsara le vavaka zany le hery mife ao fanjakan'Andriamanitra, ary ny pilote tsy miraharaha le hery mife iny rehefa mitondra le avion de hanao accident. Ny maha kristianina anao tsy hanao accident zany. Ka raha vao ianao miala amin'le zavatra mafehan'ny anjara voateninao de lasa hanao accident zay. Ary vavaka nefa le fanekena mba anatanterahana le anjara voatendry fevoninahitra. Marina tokoa hoe manana anjara voatendry fevoninahitsika, manana anjara voatendry feno fanambinantsika. Fa mila vavaka tsika mandritra le lalana ray manontolo manapa-tonga le zavatra rehetra nitendrenao atsika de omena atsika tahaka any amin'ny sehatra na volamena mihitsy amin'ny anaran Jesosy. Ka ina ary le vavaka, vavaka de firesahana amin'Andriamanitra ao amin'ny araka le fanekena, araka fitsipika fanekena zay voasoratra amin'ny soratra masina. Eo miresaka amin'Andriamanitra zany ianao de le fototry le firesahana de le fitsipika ara-panekena zay voalaza ao amin'ny soratra masina. Ka mivavaka amin'ny fototra ara-panekena na hoe vavaka fototra amin'ny tenin'Andriamanitra, re vavaka reny tsy maintsy valian'Andriamanitra foana. Zay va tonga ny tsy maintsy fenohinao soratra masina amin'ny vavaka ataonao. Efa voasoratra hoe voasoratra hoe ninona vavakanao, mety tsy ren'Andriamanitra ny teninao fa ren'Andriamanitra ny teniny. Voalefanao aminazy zany le teniny tonga de manamarina izy, manatanteraka le teniny ary mampiseho le izy ampitranga anazy.
alao teneniko famaritana vaovao hafa koa anao ny vavaka mampatsiahy an'Andriamanitra ny teniny sy ny faminanina nataony mba hampitranga le izy sy fatateraha le izy ampatsihivinao zany Andriamanitra ny teniny sy ny fampanantenana sy ny faminanina mba hampitranga le izy atonga le izy iseo. Isaia 43:26 apatseva azy izy ndao tsika senao ifandahatra. Ezekia zao ohatra anankiray ananao vavaka ara-panekena. Ezekia Isaia 38 à 3 misy faminanina ratsy taminazy ho faty anao arary anao izy Ezekia ay tena ho za mihitsy fe lasa izy mivavaka tamin'Andriamanitra tsarovy Andriamanitra tsarovy le nandehanaka tamin'ny famarinana nandeha tamin'le fanekena tamin'ny fotateraka ary nanaovaka izay tsara teo masinao ary Ezekia izy ny baiboly mitomany mafy zay le vavaka rehefa jerenao 5 nitenena Isaia teny fanamasina Isaia iverina any amin'ny Ezekia de iteny aminazy ata ty tenibohatra Shiloh 2:20 ty de tenibohatra fahatserovana an'Andriamanitra tahaka ny Ezekia tsaroana Andriamanitra de tsaroana koa ianao ka tsera zay le bouton fanekena mba hampitranga le azonao le valimavaka amin'ny anaran Jesosy amin'ny anaran Jesosy ka ina zany le tanjon'ny ara-panekena vavaka mba azonao fanelanalana avy any an-danitra hoe manatona zay seza fiandranan'Andriamanitra pasahina mba azonareo fanampiana amin'ny andro fahoriana Hébreux 4:16 manatona ka azonao zany fanampiana sy fanelanalana avy any an-danitra le izy tsika manko tsy ampy fanampiana na tsy mampanina zay tsapanao am'zao na inona ny eritreretinao eo ianao olona tsy ampy fanampiana tsisy fanampiana mihitsy raha vao tsy Andriamanitra manampy anao ravy ianao na am'izay toerana misy anao am'zao ary tantara faharoa toko fa 420 Joda ozy zay vory nangataka fanampiana zay anisan'ny tanjo mivavaka zay faharoa tsika zao mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra zay koa ny tanjo vavaka Andriamanitra mampandroso ny fanjakana ny lalana vavaka ny fiangonana vavaka ny olona masina mampandroso ny fanjakana eto antany Salamo toko 2:20 mangata amiko mangata vavaka mangata amiko de meko lovanareo jetlisa tsy misy zany fitombom-piangonana raha tsy vavaka ianao ary trany farantany izy ho fanananao ianao tsy afaka ny hoe azo zavatra rehetrarehetra raha tsy vavaka mangata aloha ianao de meko anareo mangataka fanana de meko anao le fanahy meko anao le fitaovana ilainao amonjena fanahy mba hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra fatelotsika zao mba hanohatra sy hamotika fanoherana sy fampahoriana ianao tsy mijery devoly fotsiny de mandrava ny anjara voateninao mandano ny fiainanao de manana olana fianakavianao tsy jerenao fotsiny zany le fitototona tsy mety tapitra io amin'ny asanao io anohatra samotika fanoherana sy fampahoriana Efesiana 6:10 ka hatramin'ny 13 tsy miady amin'ny nofo mandratsika famery sy fanapahana afanahy ratsy rehetrarehetra amin'ny toerana avo ka anaova izy izy le fitaovam-piadiana rehetrarehetra mba hahafahanao mijory 2:20 am'izay avokany mazava eo am'izay le fanekena le vavaka ara-panekena ary mivava mandrakariva isaky ninona hoe amin'ny fanahy sy amin'ny fivavahana rehetra sy ny fagatana miambena amin'izany afaharetana oviana zany ianao manao al'izy oviana ny tapitra hoe vavaka ho an'ny olona masina rehetrarehetra vavaka mandrakariva
misy makosany ava ampy zay vavaka nataoko zay, tsy ampy zany le vavaka nataonao, nanao vavaka fotsiny ianao fa mila manohy ianao teo am'le nijanonanao, omen'Andriamanitra fatakarana any ianao e. Ka tanjona ara-panekena fa efatritsika zao, tanjona ara-panekena vavaka mba anery ny fahamasinanao. Raha olona tsy ampy vavaka ianao de olona mpanota be ianao, fienota. Ny olona tsy ampy vavaka efa retsika zany taita Nigeria, to de olona tsisy hery zany. Ny hery tokana ahafahana manohatra ny herin'ny mpanao ratsy ratsy fanahy de vavaka. Tsy zavatra atahorana devoly zany aminao, amin'ny lalanao, raha tsy amin'ny lala vavaka. Asoro nge le freta vavaka ao le afo-bavaka ao, hitanao vita ianao, tonga de manjaka am'izay ny nofo. Lasa olona sady tsy mangatsika tsy mafana, sady tsy miraharaha, tsy malina. Zay ny tanjo vavaka, mba anetsika ary anery ny fahamasinanao amin'Andriamanitra sy fahafanjakan'Andriamanitra. Zakaria 3:7 ady voalohany ka hatramin'ny 7. Zakaria hitatsika zavatra mitrangana Zakaria. Josoa azafady, Josoa le mpisorona be, iza Josoa le mpisorona be, dia iza zany ianao? Mijoro anatrehany anjely izy, mipotra vany Satana mitsangana teo ankavanany ampangana azy. Ary Satana miteny tam'le le mpisorona lehibe io resahana io akanjo maloto, de tsy Andriamanitra mihitsy teny asoro zay akanjo maloto zay, zay vao tonga ny fanampian'Andriamanitra. Raha anao tsy ampy vavaka, manao akanjo maloto ianao, de fanahinao ara-batanao ny sainao toa de fa maloto daholo am'izay. Ina le tena koa fanamasina tena, toe-paniaranaraka Andriamanitra, fahamarinana, fahamasinana, fanamasina tena, zany rehetrarehetra zany tsy ho resy, tsy ho azonao raha tsy efa feno vavaka ianao. Tadio Romanina 1:2. Fanahy fahamasinana, misy ambara tonga ara-panahy zany le izy, misy endrika ara-panahy le izy, fahamasinana. De ninona zavatra ara-panahy de tsy maintsy azonao amin'ny lalana vavaka. Zavatra nampanantenana tam fanahy de tsy maintsy anatonina amin'ny lalana vavaka zay vao azo. Faefatra, tanjo vavaka mba anananao fiaraha-miangona, fifandraisana amin'Andriamanitra, tsy hoe mangataka fotsiny. Andriamanitra tiany mihitsy ianao le manatona anazy ianao, mahita anao izy, mientanentana izy, mahita fisaorana avy aminao, fiderana avy aminao, tsy resaka mangataka fotsiny. Ka ny antony mahatonga antsika vavaka mba hananao fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao mieritreritra hoe tsy mila ninina, makanesa eo amin'ny rainao satria rainao izy, de mba manana fifandraisana aminazy na tsy mangataka ininina ary. Aya misy olona roa miaraka izy baiboly tsy efa fanaiky. Luka 18:1-2, ny olona tsy mety izy raha tsy vavaka mandrakarivo ka tsy reraka. Tesalana voalohany 5:17, vavaha mandrakarivo. Colossiane 4:3, vavaha hatrany. Rehefa mitohy mivavaka ianao, ka le tsy hoe rehefa mandoalika ihany ianao vao vavaka, de atao le pozinao mivavaka de zay ianao vao tena vavaka. Fa na mitondra tomobile ary ianao de manana fifandraisana amb' Jesosy, misaotra Jesosy. Fonao miresaka aminazy, mamboraka ny am-ponao ianao, fonao sahirana mifandray am'le olona avy any an-danitra, mba ahafahanao feno eto an-tany, mena Andriamanitra fatakarana any ianao. Fa za zavatra vitsivitsy zany, tsy zany daholo le tanjona.
fa za mi fa le tanjana rehetrarehetra zay a ho tanteraka zany efa hivavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alors teneniko le refia ara-panahy an'io fanekena io. Misy ambara tonga ara-panahy le hivavaka io. Zay tonga ndray tsy ny olona rehetra te hivavaka no mivavaka. Ary tsy ny olona rehetra mivavaka koa nefa mahazo valim-bavaka. Misy le antsoina hoe fanahy fifonana sy ny fahasoavana. Zakaria 12:10. Toy baboly apetraka Andriamanitra ao amin'ny mponiny Jerosalema io resaka fiangonana zany. Ka didiko fandefasana vaovao fanahy fifonana sy fahasoavana aminao. Ary vaovao amin'ny alitaram-bavaka ao amin'ny lalan'ny fanahy fahasoavana sy fifonana amin'ny anaran'i Jesosy. Ka Romanina 26 misy fotoana tsy fantatsika le vavaka ataotsika fa mila fanampintsika ary le mpanampy atsika avavaka. Le manampy atsika zavatra le takina manampy atsika falementsika izy misy fotoana tsy fantatsika le vavaka tokony ataotsika fa le fanahy manao vavaka ao atsika avavaka tsy hay tononony mifehy am'izay le fanahy mahatonga anao lasa mamotika le fetra manome toromarika am'izay izy amin'ny alitaram-bavaka manome tanjaka atsika izy amin'le ao anatitsika mahatonga atsika atonga am'le teboka am'izay mahazo valim-bavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Tiako fantatrao fa manompo Andriamanitra mamaly vavaka tsika ka le vavaka rehetra ataotsika afanekena de nitendrena azo valiny daholy. Ny mangataka de mahazo. Andriamanitra tsy afaka mandatsaka vavaka zany nefa vavaka tsy anatin'le teniny. Izy tena mientanetana mihitsy mamaly atsika. Izy tsy hoe mamaly fotsiny fa mamaly faingana, mamaly aingana. Isaia 65:54 soratra masina tsara be mihitsy mahatonga atsika hifaly. Ary zao ny tranga rehefa alohany etsany atsony anako de mamaly izy. Ay zaho mbola miantso de tonga de efa mamaly sady izy. Mbola pitenenana izy de efa mandrea. Mbola tsy ala tao amin'ny alitara akory izy. Mbola mandoalika izy. Mbola manandratra amin'ny tanana masina ohatrany Andriamanitra izy. De Andriamanitra manontany hoe mamaly aho. Manomboka amin'ity silo 2:20 ty valim-bavaka aingana zay ny anjaranao. Valim-bavaka mahagaga zay ny anjaranao. Tsy manana vavaka verivery fahatantsony ianao fa vavaka tonga de mahazo valiny daholy mirotsaka daholy valiny amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ka ina zavatra takina ara-panekena amin'ny vavaka. Voalohany indrindra takaro le zavatra sitrapon'Andriamanitra amin'le zavatra tiana hoentina bavaka. Vavaka ianao mikasika fanambadiana ohatra de jereo aloha inona zavatra tenen'Andriamanitra mikasika fanambadiana. Vavaka ianao mikasika fanasitranana de jereo aloha soratra masina resaka fanasitranana saintsel le soratra masina. Takara aloha le tenen'Andriamanitra le sitrapon'Andriamanitra. Izy babola rehefa mivavaka araka sitrapontsika de mandre atsika izy. Jaona voalohany 5:14 ka hatramin'ny 15. Ka le fanekena azona valim-bavaka. Faharotsika zao asory le manao vavaka akabeany fa ataovy mazava tsara le vavaka ataonao. Samuela voalohany 1:13 izy tsy niteny meo zanaka fotsiny nefa de hoe meo zanaka lahy ozy izy ihana taminazy. Raha vao menao zanaka lahy de ameko anao le izy. Asory le vavaka le hoe akabeany tompo tahi daholo zao tontolo zao tompo tahi daholo fianakaviako tsy vavaka zany. Misy karazana vavaka tsy tondra valim-bavaka aminao mihitsy fa telotsika zao banana finoanan'Andriamanitra Marka 11:23 ka hatramin'ny 24. Ninona irinao rehefa vavaka ianareo minozy izy fefazonao le izy de hoazona tokoa le izy manana finoana. Ianao feno fialan-drana finoana an'Andriamanitra. Fahaefatra manatona seza fiandranana fahasoavana amin'ny alala fisaorana sy fiderana aza maikamaiky. So satria maika be anao de tompo midina tompo midina amboary tsara le tontolo aloha
le fifandraisana midira vavahady avy sorana aokajana fiderana araka anao fefisorana sy fiakofana aminazy izy ny baiboly ka le fomba fanatonanao anazy zany tena midika zavatra lehibe mihitsy mianatona anazy avy fiakofana fiderana fadimy feno isoratra masina le vavaka ataonao afaka sokafanao mihitsy baibolinao de vava soratra masina le mety ampesao le izy mampitranga afo amin'ny alitara mavaka ao fadimy asoro fanahiny sy fatahorana Filipiana 4:6 aza manazy izy amin'ny zavatra nenina fa amin'ny vavaka fifonana sy amin'ny lala fisorana izy nametranareo fangatanareo n'Andriamanitra ka maranako aty vavaka tia inona daholo raha sakana vavaka tonga de fitiniko le izy anatin'ny 2 minitra be de be ny olona tsy mahazo valy mavaka satria reto ny atony voalohany indrindra aloha ota sy tsy fankatoavana Andriamanitra tsy mandeha olona mpanoty zany Salamo 66:18 raha makasitraka ota-poka koa izy de tsy mandeha an'Andriamanitra tsy mampanenana le mafin'le vavaka ataoko ny mpanota tsy afaka manatina le seza fiandrana fahasoavana zany ka eken'Andriamanitra ka hoe raisina ohatrany hoe olona malala Zakaria 7:13 satria zareo izy satria zany antso de tsy namary zareo de za koa izy koa iantso de za tsy hamaly mitena Andriamanitra hoe aza mitsangajanga ianao de ianao mbola manao ihany voan'ny aretina am'izay ianao de hoe amangata fanasitranana tsy avana sitrana zao Andriamanitra raha tsy mangataka famindapolo ianao faharoa tsy fahalalana le sitrapon'Andriamanitra ao anatin'le fanekena tsy fantatry zareo inona le tendren'Andriamanitra de miteza zareo hoe hain zareo ony de maina be le vavaka tsisy profo mivaingana le vavaka ringana ny olona tsy fisy fahalalana Hosea 4:6 ndana aloha anao maka fatakarana le tenin'Andriamanitra fatelo aza manana tsy finoana aza sina fisalasalana raha manana fisalasalana anao de tsy mamivaly iny tsy maintsy inonao le izy alohanao mahazo ale valy mavaka zay anao vao mahazo ale zavatra tediavinao Jakoba 5:5-7 fa eo ratsika zao le fantoka amin'ny tenanao ianao vavaka regny koa anisany tsy mahatonga anao tsy mahaly vavaka tsy mieritreritra topo meo vadiko meo zanako meo de tapitra le vavaka atao zao toke vavaka ho an'ny hafa ianao mahatra rehetrarehetra Galatiana 6 zavatra ataonao mitranga amin'ny hafa zay nataon'Andriamanitra mitranga aminao manana listrana olona hoentinao ambavaka isan'andro mandrapitranga le vavolombelona fadimy tsy fananana faharetana miandriandry kely mety miandriandry kely ianao fa tsy mitaridretry zany io ataona zany raha tsy ataon'Andriamanitra marina raha tsy ataon'Andriamanitra le rehefa tsy ataonao dray le sy de ataontsony raha matoky ianao matoky anazy ianao de iandry anazy ianao fa entsika zao friariana Luka 2:20 friariana zany zao e mila manetry teny ianao rehefa manatrinao amin'ny alitaran'Andriamanitra alitaram-bavaka misy olona anankiroa nakao amin'ny alitaram-bavaka Luka 2:20 fariseo le anankiray faharoa le fariseo anankiray to de za mandeha mpafoly karena tsisy tokony ho fatitra zany ho fiainako za fady anisaka indrosaka herinandro izy Andriamanitra hoe za tsy tia olona ohatranao ianao ohatra miseho be fanampiana loatra za mitady an'le olona le mitady fanampiana ty amiko toy baiboly ny alina teo amin'le toerana le olona be friariana nasy fanamelohana fa le anankiray indray le nekohaka na toeranatren'Andriamanitra le anankiray indray nanetry tena toeranatren'Andriamanitra iny no amarin'Andriamanitra ka manomboka androany endrika na friariana rehetra ao fiainanao roasiny zany le fahasoavana anatina fahasoavana ny fiandranan'ny fahasoavana raisy zay fahasoava zay tsangana renao ninina inonao fa efa voarainao mio azy ny aja
raisiko le fanekena fahasoavana fanekena vaovao indray amin'ny anaran Jesosy. Dao raisitsika chorale hitarika atsika fiderano ty afatanana ho anazy. Shiloh amby 20 ty afatanana an Jesosy mazaho toerana tsisy fisalasalana mihitsy ananantika mihitsy misy olona nitahina be mihitsy teo tamin'ny alalan'le teny voalohany teo raha tena hainao le resahana ty afatanana an Jesosy. Andriamanitra nefa mbola tsy tapitra ny asany ho atsika, mbola misy zavatra be lavitra ho avy. Tenin'Andriamanitra ny fitaovan'Andriamanitra mamarana ny henatra sy fafambaraka rehetrarehetra ho fiainan'ny olona mba amin'ny lala fanehoana antsika tokony atao. Korintana faharoa toko 7 andiny 20 ambin'ny folo. Tsika rehetra izy
amin'ny tavatsy misarona zero voninahitra ny tompo toy ny afitaratra miova amin'izany endrika izany makany amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra ka tena Andriamanitra manova ny endrikitsika makany amin'ny voninahitra ka zany no tsapanao amin'ny anaran'i Jesosy zavatra jerenao nefany zay no horaisinao zay hitanao zay no horaisinao ka raha miandrandra tena Andriamanitra ho avy ianao zao hitsangatsika dia hivavaka hoe tompo ao sakafo masoko ahitako le zava-mahagaga anatin'ny tenao za mifa misy olona vonanao zay vavaka zay tsangana ary ianao dia asandrato ny fiaonao hoe tompo sakafo masoko rehefa tonga indray ny tenao mba hitako le zava-mahagaga ao amin'ny teninao rehefa tonga ny tenao dia sakafo masoko ahitako le fitahina mba hitako le fangagako mba hitako le fahondrazako mba hitako le tokony ataoko mba andraisako le fitahina sotra ray amin'ny anara Jesosy vavatsika zay miandrana manaova menina mafy ahitondra le te faharoatsika amin'ity silo ora famanginy zao vice président voalohana Bishop David Abioe ty afatanana raisitsika ny ten'Andriamanitra za mananatika tehaka mafy kokoa ianao tsara kokoa ianao ho an'ny Jesosy raha afaka miorakoraka ianao ary anaova orakoraka asandrato ny tananao manaova fisorana tsara indray mandeha indray ao an'i Jesosy tsara Andriamanitra ary famindram-pony maharitra manak'izay misory anao anazy ny amin'ny kafana amin'ny masosika mba ahitansika teniny hatramin'ny andohal'ilay silo 2024 omaly dao hisotra anazy ny amin'le oram-bavaka tamin'ny silo sy le teny voalohany asika le ten'Andriamanitra voalohany azontsika tamin'le ora famangina teo dao itsika hisotra anazy dao hidirany anarana dao akasitraka anazy amin'ny fotsika lalina andao hisotra anazy melo sadiny amin'ny zavatra teny eo alefany amin'izao fotoana zao tsisy tahaka anazy mioaza voninahitra rehetra zay mendrika ao anazy hisorana Andriamanitra mandrakizay amin'ny anara mahagaga Jesosy vavatsika zay olona miandrandra fitahina fanampiny manaova menina mafy rairay any an-danitro ta hisotranao zay ny amin'ny fitahinao rehetra zay nasehoanao anay tao fonosan'le fanekena menainao voninahitra rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompo zao vavak'izay mba ampianarinao sy kasinao ndray zay me fahazava zay ary me hery amin'ny anaran'i Jesosy sotra Andriamanitra mahera ray mahera amin'ny anara mahagaga an'i Jesosy mazaho toerana ary mifalio amin'ny tompo indray tiaka sitraka an'Andriamanitra tombontsoa men'Andriamanitra mpanompony raitsika apôstôly niteraky tia na miana tombontsoa hitondra ho anareo ho atsika le tena avy amin'ny tompo rehefa anoy anokatra foana izy re latabatra ny fanekena ka rehefa raisitsika reo dia fiainatsika anana ambara tonga ambony lavitra na fiovana amin'ny anara sarabedy an' Jesosy avy amin'le betsaka fitahina betsaka azonay avy amin'ny mpanompony ny tombontsoa anandray no anome anareo amin'izao teny faharoa zao le atomboka am'le natomboka tamin'le teny voalohany teo dia tena tonga tamintsika tamin'ny fomba mahery mihitsy jery ndray tsika zao
fanekena ho amin'ny fitsarana manodidina. Misy olona mety anentana be zao zany a, fanekena ho an'ny fitsarana manodidina. Ka rehefa mandray ty teny ty ianao androany, tiako ianao hiandrandra, tsy hoe ame fahazavananao fotsiny ilay izy, fa meanao eranao ilay izy ho atoanganao amin'ny fitsarana manodidina. Amin'ny fianakavianao zany ianao manana fitsarana, amin'ny fianaranao ianao manana fitsarana, amin'ny fandraranao sy ny asanao ianao manana fitsarana ianao, amin'ny zanakao ianao manana fitsarana, amin'ny fianakavianao rehetra manana fitsarana ianao. Ao aoriana Shiloh 2024 hijery amin'ny akavananao ianao, akavianao ianao, alohanao ianao, ao aoriananao ianao, zavatra tokana ihany hitanao, fitsarana. Jerevy nge ty alitaly ty 140 taona zao ty asa fanompony ty tsy mbola natsapa krizy zany. Enao mpikambana amin'ity fianakaviany ty, ambarako amin'ny alalan'ny ositra zay manohana ty fiangonana ty, tsy tsapanao zany dikan'izany atao hoe krizy zany tsony amin'ny fiainana. Zay ny antony mahatonga n'Andriamanitra tondra antsika senao ho anatrika zao Shiloh 2024 zao, mba haiona, mba hatsapa fitsarana amin'ny lafim-piainana rehetra manodidina. Ao aoriana ty Shiloh ty iainanao ohatrany hoe tsisy tsoso Satana. Lao raha tombontsika amin'ny alalany fitenenana hoe tena zava-misy ny fitsarana manodidina, tena misy io. Aza manaiky fitahan'olona manodidina zao tontolo zao ianao, enao nge tsy mitovy amin'ny zareo e. Enao miaina ato amin'izao tontolo zao fa enao tsy fananana zao tontolo zao. Enao fa ka mamorona ny tontolonao eto amin'izao tontolo zao. Ngezina manarina tany, enao nefa tsy le tany. Esprit manarina firenena, tsy enao le firenena. Enao miavaka amin'le firenena. Hoy zay enao miavaka amin'le firenena. Sy zavatra mampijaly azy zareo tsy mampijaly anao zany tsony. Deutéronomia 12:10. Rehefa tafita ny Jordany ianareo, misy zavatra telo mazava mitranga tamin'ny zanak'Israely. Voalohany le Egypta, faharoa le teo amin'le ranomasina mena, fahatelo dia le teo amin'ny Jordany. Tany Egypta zareo nampahorina, anelanelan'ny Egypta, anelanelan'ny ranomasina mena sy Jordana, tsy tafatoetra zareo, tsy tafatoetra. Mahita zavatra sarotra maromaro, tsy ampy rano, tsy ampy azao, fa rehefa nihoatra ny Jordana amin'izay zareo, ina dika zany? Egypta zany le ohatrany hoe tsika le tsy nateraky indray, fa vita le Egypta, voavony zany tsika, de ohatrany hoe mirenireny etseroa. Fa rehefa miditra ao amin'ny Jordana amin'izay, fitsarana no miandry anao ao. Ka ohatra zany nateraky indraisana ianao, de mbola tsy fantatrao dikan'izany atao hoe fitsara zany amin'ity Shiloh 2024 ty, hihoatra ny Jordana ianao. Jereo ty le soratra masiny ty, Deutéronomie 12:10. Rehefa tafita ny Jordana anareo ka mamonina amin'ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitra anareo holovana, ary omeny fitsarany ny ady. Rehefa omeny anareo le fitsarana, teneny hoe resiko fitsarana, fitsarana amin'ny ady amin'ny fahavalinao rehetra, fahavalinao rehetra, manaova amen. Fahavalo devoly, fahavalo ara-batana, fahavalo na inona le fahavalo mena Andriamanitra fitsara ianao, fahavalinao rehetra manodidina, mahatonga anareo
fantro fahizay izy izy ho mandro fahizay tika zany ianao mahazo aina tsara. Misy olona zao olona ratsy manatina antranonao de tsy te anatina antranonao izy satria na ny antony mena Andriamanitra fitsarana ianao, mena Andriamanitra fandresena ianao natria zareo manaova mainina mafy. Toko fa Deutéronomia 25:19 ozy hoe zao ny tranga rehefa omen'izay Andriamanitra reo fitsarana ianao, Andriamanitra zany miteny amin'ny hoavinao hoe efa azo fitsara ianao eo satria fahavalinao rehetra manodidina ianao mitady zay nomeny Jehova Andriamanitra reo anao olovanao de vonoinao ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho ambany lahatra intsony aza dinonao izany. Joshua toko fa 1:20 andeha fa 4:70 alefako soratra masina maromaro ianao zay fantatrao ny zavatra tendren'Andriamanitra ho anao. Teneny hoe fantako fa tian'Andriamanitra anana fitsarana ary fitsarana manodidina. Joshua 21:44 nomeny Jehova Andriamanitra fitsarana manodidina azy izy araka zay rehetra nianianany tamin'ny razany ka tsy nisy lehilahy tamin'ny fahavalina rehetrarehetra nahajanona teo alohany. Fahavalina lehirehetra tonga de mekohaka eny atrehanao daholy. Joshua toko fa 3:20 soratra manomaky soratra masina telo tsika am'izay raha vao soratra masina telo de tena tafatoetra efa mihoatra ny efatra raha soratra masina vakitsika teo hoe rehefa ela tao aoriana nanomeza Jehova fitsarana ho an'ny Israely ka ho afaka fahavalina rehetra manodidina azy ary Joshua de efa zoky olona dika zany na de efa antitra ianao de mbola manana fitsarana foana. Krizy zany tsy hamonanao zany, tosidra-ambony tsy hamonanao. Ohatra mazava ao amin'ny soratra masina olona nanana fitsarana. Samuela faharoa toko fa 7:20 Davida nanana fitsarana azao ny tranga ary Andriamanitra name fitsarana azy manodidina anazy. Tahaka izany koa tamin'ny Solomona toko fa Samuela faharoa toko fa 10:13 tantara faharoa toko fa 10:20 de 12:20 de toko fa 20 koa de 7:20 asa nahazo fitsarana men'Andriamanitra fitsarana manodidina zareo. Raha azonao atao de atsangana aloha ny tananao de ambarako zao manomboka androany le Andriamanitra tiraka ty le nanome anay fitsarana mahiraka anay nanomboka tamin'ny mpanompony fitsarana manodidina ame fitsarana manodidina anao koa izy amin'ny alalan'le osotra mitovy zay ozonko tsy fitsarana rehetra ny fiainanao. Fitsarana miandry anao. Hébreu toko fa 9:7 ary zao no miandry fitsarana ho an'ny olon'Andriamanitra zany hoe lovanao le izy nitendrenao anao izy miandry anao le izy hoe fitsarana izy izy ho an'ny olon'Andriamanitra. Hébreu 4:9 teneny hoe miditra ao fitsara koa, tenena ampinoana tsara miditra ao fitsara koa. Fitsarana manodidina hoe zanakao ny ara-panahy ny ara-bola ny fandrarana asa ny manodidina anao matahotra mihitsy Satana manantona anao, atahotra Satana manantona anao rehefa mipotra vany ianao fa maninona rehefa Andriamanitra manome fitsarana iza ny afaka manakrotana. Ka zay le resahantsika le karazana fitsarana zany, le karazana fitsarana tena mampatahotra fahavalo mihitsy, le mampiororo fahavalo mihitsy, mampitsoka anazy lasa tonga de tsy matoky tena tsony le fahavalo manantona anao. Zay le ambara tonga na fitsarana omen'Andriamanitra anao io. Tena hafa koa ampiasaina fitsarana de le fiadanana na hoe fitoniana hoe tsisy korotana, tsisy krizy le fiainana. Ary Jesosy nampanantena fiadanana. Jaona 14:27 fiadanako nomeko anareo
fiadanako misy ambaratongana fiadana zany men'Andriamanitra antsika karazana fiadanana zay mahatonga anao matorina de efa misy tafiro-drivotra ary zay le karazana fiadanana meko anareo za Jesosy anomboka andra zany tsisy korotana tsony tsisy tafiro-drivotra tsony anakorotana anao ao amin'ny teny de misy ao tamin'izao tontolo zao izy misy fahoriana matikio izy Jesosy fa za namenareo fiadanana zao raha teneniko anareo izy mba nananareo fiadanana teneny hoe mba nanako fiadanana ary am'izao tontolo zao tsisy fiadanana zareo zavatra nana zareo korotana fa ianao le fiadanana ananao atonga anao ifaly zay karazana le fiadanana mahatonga ny olona le faly efa nandresy azy zao tontolo zao azy Jesosy Tesalaniana faharoa toko voalohany andy enina ka hatrafafito hoe zavatra marina amin'Andriamanitra no mampahory zay mampahory anareo andy fafito ary anome ho anao le zay nahazo afaka tamin'le fampahoriana meko fitsarana tsy haiko inona korotana azonao fa zavatra manaraka ho azonao rina ty de fitsarana raha jerenao solatra masina tsara korotana tsy tokony hamarana atsika fa aoriana le korotana de tsika tsendrena azo fitsarana ka didiko anomboka androany nenena korotana azonao talohan'ny diranao silo 2024 zavatra rehetra ivadika fitsarana daholo anao ka raiso tsara misy le fampanantenan'ny fiadanana fa misy le faneken'ny fiadanana maninona atao samy hafa izy roa le fampanantenana za midika hoe reto le famatsina araka nampianara mpanompon'Andriamanitra ho maly alina reto le famatsina raha lina ianao fa le fanekena indray reto indray le fepetra raha manao an'ny anjaranao ianao Andriamanitra zany manome an'le fampanantenana fa manome an'le fanekena koa fampanantenana zao ohatra ny hoe mena sosikevitra ianao fa le fanekena amin'izay inona zavatra takian'Andriamanitra avy amintsika mila mitombo ianao avy any amin'le fampanantenan'ny fanekena makany amin'le fanekeny fitsarana fampanantenana fitsarana sy fanekeny fitsarana fampanantenana afaka apitehana fa fanekena tsy afaka apitehana izy zay fanekeko tsy hopotehako zany Salamy 89:34 ka BDP ny tsy pino miaina anatin'le fampanantenana ambara fotsiny le izy fa mila hitantsika amin'ny soratra masina rehefa anampy atsika fanamasina ina le tokony ataontsika mba tonga atsika tafiditra anatin'le fanekeny fitsarana mba tonga anao avy any amin'le fampanantenan'ny fitsarana makany amin'le fanekeny fitsarana Abrahama nanomboka tamin'le fampanantenan'ny fitsarana aloha diany Genesis 2:12 Andriamanitra ny tena naza zay le fanekena Genesis 17 izy namea le fanekena de nameny tombo-kase le fanekena tamin'ny Genesis 22 kinao zany mila miala amin'le fampanantenana tena miaina anatin'le le izy mihitsy ary tontolo le fanekena de tontolo fitsarana de tena hoe anananao antoka mihitsy hoe tsy ho raraka mihitsy raha Andriamanitra ka manomboka amin'izao fotoana zao ny fanekenao de ho azo antoka fitsaranao satsika maky soratra masina vitsy amin'le faneken'ny fitsarana indro meko anareo le faneken'ny fiadanako numéro 3:20 ary izy sy ny zanany mandimby azy izy anana izany faneken'ny fisorona mandrakizay satria ny rehetra tao fitiavana an'Andriamanitra izy ka nanao fanavotana ho an'ny zanak'Israely le fampanantenana zany lasa mijanona eo amin'ny olona ray fotsiny fa le fanekena tonga de makany amin'ny taranakitsika mihitsy makany amin'ny taranakao le fanekena famafazana many amin'ny ho avy ho an'ny taranakao zanakao mihoatra anao
ka ianao zay rehefa miditra anatin'le fanekena le taranaka ao aoriananao isitraka fiadanana sy fitsarana. Isaia 54:10 ary tenibohatra azy izy hiala fa ny fahatsarako tsy ala aminareo na le faneken'ny fiadanako izy izy tsy ala aminareo. Ho Jehovah mpamindra fo aminao. Io soratra masina io ho tanteraka amin'ny fiainanao manomboka amin'ny silo 2:20 afaka vakitsika koa Ezekiel 34 35 36 Malakia 2 4-5 le faneken'ny fiadanana teneny hoe raisiko zay teneny hoe miditra amin'izany ah. Ka hoana zany ny diranao anatin'le faneken'ny fiadanana manodidina fitsarana manodidina. Voalohany indrindra aloha milana ateraka indray ianao faterahany indray a no fanoratanao anarana anatin'le faneken'ny fitsarana fiadanana. Famonjena manko misy pirofo anankitelo. Romanina 14:13 14:17 fanjakan'Andriamanitra izy izy tsy hoe zavatra hoanina sy sotroina fa fahamarinana fiadanana sy fifaliana amin'ny fanamasina. Ahoana nahafantaranay nateraka indray ianao misy olona mantany ahoana nahafantaraka misy reo telo reo zavatra mitranka le fitavanao ota manomboka maty. Raha ianao karazan'olona mbola liana fahotana mbola tsy nateraka indray ianao olona tena nateraka indray zany to de lasa tsy tia fahotana tsony ary tena mahafinaritra anazy ny fahamarinana. Da aveo fahamarinana de vita fahamarinana de fiadanana indray fiadanana tsy hazavaina fiadanana mihoatra no fatakarana rehetrarehetra ary fifaliana fientanetana ao fanamasina. Ahoana Jesosy lazaina hoe andrina fiadanana. Isaia 7:9 hoe andrina fiadanana. Ka rehefa nateraka indray ianao de Jesosy miditra aminao ary ianao zany misy fametrahana fiadanana ao anatinao ao. Le fiadanana le fiadanana Andriamanitra mihitsy no mipetraka ao anatinao. Satria ianao namarinina tamin'ny finoana de manana fiadanana ianao natrehan'Andriamanitra. Galatiana 5:1 rehefa nateraka indray ianao fiadanana anisa fisehoan'ny olona masina manaova maina mafy. Matthieu 11:28 makanesa ty amiko ianareo zay miasa fatratra tsy mavesatra setana fa za ame anareo fitsarana ame anareo fiadanana. Rehefa manatina Jesosy zany ianao amin'ny famonjena de miditra anatina fitsarana ianao manoratra anarana ianao mba aza le fiadanana avy amin'Andriamanitra. Ka raha hitanao tsy nateraka indray zay tsy ampy aminao zay. Efa manina ianao mila Jesosy milan'ny Jesosy ianao satria ianao mila fiadanana. Satria tsika miaina anatina zao tontolo zao feno korotana milan'ny Jesosy ianao mba hanana fiadanana fiainana fiadanana manaova maina mafy. Faharoa fidirana anatin'le faneken'ny fiadanana manodidina fianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra fianarana. Le Matthieu 11 teo andefa 7:20 io zay makanesa ty amiko de meko fitsarana eto am'izay andefa 7:20 eto miziokako mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina apoa de amin'le fianarana iny ianao ahita fitsarana fananao. Fitsarana manomboka fanahy manomboka miaina. Tsy manana fitsarana ianao anatiny tsisy fitsarana zany ivelany ianao. Tsika zany mianatra mba tsika hitafiditra tsika anatina fitsarana fahatonena fiainana tsisy krizy.
hoe le lala fiadanana Isaia 59 le lala fiadanana izy tsy fantatry zareo ka le tsy fahalalana le loha hevitro fiadanana mahatonga anao lasa manana krizy amin'ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra le lalana lehibe makany amin'le faneken'ny fiadanana. Raha vao olona tsy tia mianatra ianao dia makany amin'ny krizy ianao. Ringana ny oloko none tsy fisy fahalalana. Petera 2:2 andihy 2 miteny amintsika kasika le fiadanana zay sitratsika hoe fiadanana sy fahasoavana ne no ampitombona aminareo. Tsika zany tsy hoe metehatra amin'le ambaratonga voalohana fiadanana ohatsy afaka ampitombona ka io fiadanana io amin'le lala fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Petera 2:2 dia 2 arakaraky ny enaranao zany arakarak'izay ny sitrahanao fiadanana menara fianarana oabolana andihy 7 andihy 1 ka hatramin'ny 7 ry zanako azy atonona ny lalako aoka fonao hitany nanodidiko fa andro maro sy taona ela ienana ary fiadanana no anampy anao. Zany hoe fahalalana zany manampy fiadanana amin'ny anjara voatendrinao. Zay le lalambe amin'ny fiainana lalambe. Eo amin'le fotoanan'le misy krizy ny olona hoe lalana mahafinaritra lalana ary fiadanana ny alehany rehetra. Andihy 7 raha vao mifikitra an'le teny ianao dia mahazo fiadanana. Raha vao ianao mitsoka an'le teny dia mandray krizy ianao zay amin'ny fiainana. Voaraisinao le teny tonga dia mahay ohatrany hoe mihinana pilule na fiadanana ianao. Raha vao tsisy tenin'Andriamanitra ianao zay moa tonga na rehefa fo maraina ianao dia miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra aza manatrika fiainana alohan'ny anatrehanao teny zany mandana aloha manokana fotoana ho an'ny tenin'Andriamanitra. Andro anankiray tsy misy teny dia mahatonga anao vonina azy korotana zay. Mila mianatra ianao ny marina. Inona tokony atao? Jereo lafim-piainanao rehetrarehetra zay ahitanao hoe tsy tafatoetra tsara ianao dia mifatoa amin'izay loha hevitra zay. Ohatra tsy azonao hoe zay inona mahatonga raha mahatonga vadinao tezitra aminao dia mila jerenao zay inona ary mahatonga ty vehivavy ty tezitra aminy. Rehefa tsy hitanao anatin'ny tenin'Andriamanitra le izy dia jerevy le olona efa nandeha teo alohanao. Ohatra za jereko tsara mihitsy ny fomba fikarakara ny raintsika ara-panahy amin'ny vadiny. Ahoana fomba firesany anazy ampiariko amin'ny vadiko amin'izay le izy dia manana vokatra mitovina fiadanana fitsarana. Be lehibe ny olona tsy mahafantatra ny korotana mahazo anazy. Zanakao manohatra be anao satria ararotinao be ataonao tsisy fanantenana mihitsy izy. Ianao miteny an'le zanakao ianao ohatra mamanao mihitsy, ianao ninana niatin'ny mamanareo angambany ianao ty. Dia ozy izy le zanakao ozy zanakao hoe ho asehoaka anao ianao dada, ho asehoaka anao tsara. Le tenin'Andriamanitra miteny antsika ahoana fomba firesahana amin'ny zanaka. Ny Baiboly miteny hoe zanakitsika zanaka fiadanana. Dia jerevy le zavatra takina, jerevy le zavatra takina mba hoe le olona mpivady anankiroa miaina anatina fiadanana. Vavaka na 30 andro miaraka fifadikana tsy hamarana zay krizy zay. Voky ianao maraina tsy raha ina akory zay sakafo zanakao sy ny nana dia verina vany ianao dia tonga dia ndao tsika hivavaka, ndao tsika hivavaka nefa tsy menao sakafo akory zareo, ndao arytsika hivavaka ry zareo dia ny fitoerana portefeuille anao midy le izy tsisy olona afaka manokatra le izy le misy ale vola zany tsisy afaka maka ianao ihany mahazo maka dia ndao tsika hivavaka.
ho za foana amin'ny olona hoe raha vao mitsikitsiky tsara aminao vadinao dia manajanao tsara mioshaiky izy mioshaiky vola zay le lalana fiadana zay za karazana zavatra zany tsy meny tsy vita vavaka sy fivadikany zany a me vola izy enao mpanao fandarana mandalo krizy ianao anatao fandaranao dia mantajereva inona ary mahatonga an'le fananako very io mandeha voyage ianao kadona makany Lagos makany amin'ny aéroport fantatra zay le vola ambiny anananao laninao le vola tokony ampiasainao le fandarana anaovanao voyage makany ambalede anao vao maraina manamboatra tare manamboatra vola ianao mieritreritra avy any tranonao ianao vita fandaranao makany busnera makany kadona aza manimba ny tenanao fantatra hoe natao hoe tosodra ambony avy any amin'ny tension le izy zany hoe ady ary ady nefa zavatra misy mafy zay dika zany tsy zavatra mafy zany amin'ny fiainanao e mandehana arakaraky ny ambara tonga anao raha tsy tianao no very fiadanana arakaraky ny ambara tonga anao efa tenena foana ianao hoe misy tantara ny andohanty raiky ty eto mila fantatra hoe efa renareo le izy mpanompon'Andriamanitra efa tena zay ny andohana hoe le bitolona le tombilina kely ratsy kely zay no entiny de nefa tamin'izany izy de efa tena hoe andeha manera-tany ty raiky ty manera-tany ohatrany hoe fataon'Andriamanitra asehoana anao le hoaviny a le hoavy fa nefa nameny fiandohana kely ianao fa misy be deabe mahita ngeza fa tsy te hanomboka kely raha tianao ianao no ahera-tany mila manomboka eo amin'le toerana misy anao no ianao tsy maintsy lala fiadanana de tsy maintsy fantatsika menaratsika mila enaratsika rehefa tahin'Andriamanitra de tahin'Andriamanitra tsarona de meny fiara zay olona tsy nahita zay fiara zay taloha tena diso zavatra be deabe mihitsy satria tena noetika avany le fiara nanatombontsoa na niasa tany Medogri adiny enina kadona makany Medogri mandeha adiny enina zany mandeha tomobile raha tale fitombavaka tena tena le olona ena hoe tsy faly be fa tena tahin'Andriamanitra tamin'ny fiara tsara be ny paster anareo misy ankizy kely to de niavoaka nijeran'le fiara eza fiara zany tsy nahita fiara vavoaka izy teny tamin'ny mamany izy ingany mba tsy mandaingy zany paster zany a le ankizy kely tena zay gaga be le ankizy kely io za tamin'le ankizy kely hoe fiara tsara be any ao nefa le ankizy kely tsy mahita fiara tsara be mandehana arakaraky ny ambara tonga anao raha am'izay anao tsy very fiadananao fiainana samy manana ny ambara tongany a ary ny olombelona samy manana ny pointurany hitaro ny tenanao fa aza manana stress hitaro ny tenanao fa aza manana stress amin'ny fiainana ianao tsy afaka pitehanao ny process lalana ambara tonga raha tianao niakatra amin'ny fiainana tsy afaka tsy maintsy manana fiainana fiadanana ianao jerefy tsara jerefy ty ataoko ahoana fomba andehananao raha ohatr'izany ny fatao raha vao mandeha le anankiray de makaina aloha anankiray de mandeha le anankiray de makaina le anankiray de afaka mandeha lavitra ianao raha ohatr'izany ny atao mandeha tsirairay mandehana arakaraka le dingana misy anao fa tsy am'izay tsy ho very fiadananao ianao fa telitsika zao midira am'le fanekena ao amin'Andriamanitra anompo anazy hatrany sy zavatra rehetra ao amin'ny fanjakana manompo an'Andriamanitra mahatonga anao amin'ny sehatra mitovy amin'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra mahatonga anao lasa sakaiza an'Andriamanitra mahatonga anao mpiara-miasa amin'Andriamanitra ary rehefa nandeha izy de nandeha niaraka aminy na miazo fiadanana tsisy olona afaka nanakorotana anazy zay olona neritreritra le anakorotana anazy tonga de kapohan'Andriamanitra nisy krizy a
tamin'ny andro ny asa tantara faharoa ady efa 10 dia voaka tao amin'ilay krizy izy niditra nanatina fanekena amin'izay ady 12 anompo Jehovah-Andriamanitra ray ilay Andriamanitra rainy afoony zareo ray amantolo ny afaran'ilay izy nomen'Andriamanitra fitsarana manodidina zareo ataovy ilay zavatra an'Andriamanitra dia Andriamanitra karakara fiadananao raha tianao azo antoka tsisy zavatra manakorotana tsisy olona manakorotana zay manko nitsapanay amin'ny tiraka ty mitady an'Andriamanitra zay dia Andriamanitra mitady anay Andriamanitra mitady ho anao reo zay mitady any Jehovah tsy oron-javatsoa mihitsy anisan'izany fiadanana Salamo 34:10 ka tsaloha fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana ary zavatra rehetra anisan'izany fiadanan-tsaina dia omenanao fiadanana zany fanampiny ho afanavotana fa mila mansoratra anarany ianao anompo an'Andriamanitra tady anazy aloha dia omeny antoka fiadananao misy olona mantanana tahaka fataony zareo am'raina ianao ohatra ny fiadanana foana bishop ao fihina le tsambaratelo dio zay ka izy le mikarakara ao fiainako izy ne nampanantena fa tsy mila mikatsaka zavatra vava mikatsaka anazy fotsiny a ianao tsy afaka hoe manompo an'Andriamanitra dia very fiadanana ka manomboka andra rehefa anao fanekena nompo an'Andriamanitra ianao le Jehovah-Andriamanitra ao tsy ho very fiadananao tsony ianao akoatra ny lafim-piainana hafa rehetra anompona an'Andriamanitra dia amin'ny lala famonjena fanahy sy fampitoerana fanahy Efesiarina 6:1 le fiadanana le filazantsara fiadanana ianao tsy possible mihitsy hoe izara fiadanana dia ianao indray tsy ampy fiadanana fa raha tsobabola le filazantsara hoe filazantsara fiadanana le olona mpitory filazantsara zany a misitraka fiadanana ianao tsy afaka ny hoe mizara fiadanana dia ianao indray tsy ampy an'le izy Jesosy miteny rehefa Luka 7 izy hoe fiadanana ho anareo Luka 10:5 fiadanana rehefa mitory filazantsara nareo izy dia teneny hoe fiadanana ao tranonareo ka le mpitory filazantsara zany dia manana fiadanana ary misitraka fiadanana vokatra le ataona ina tokony ataonao mba hahatonga anao azany fitsarana manodidina ambarao ampasahina tsara eo mason'ny tafio-drivotra le fiadanana tsy hoe tsy misy le tafio-drivotra fa fehezinao le tafio-drivotra le tafio-drivotra hitanao Jesosy ndao tsika pitany amin'ny toerana hafa Jesosy ny tena ndao tsika pita amin'ny toerana hafa ady efa 4:30 ka hatramin'ny 5:30 dia Satana nefa tsy nanaiky tompoko efa hofaty zay tsy fantatrao efa eto zay tsangana am'izay Jesosy misy tafio-drivotra tsy maintsy tsangana foana ary ny anjeranjera andrano ny sambo kely ka nila ho feno rano le sambo ary Jesosy natory teo ary mitsangana Jesosy ianao zany mila mitsangana manohatra le tafio-drivotra ary nambary izy fiadanana nisy fitsarana teo mangina mitsara isaka mahita krizy ianao korotana ianao mampasahina tsara ianao miteny hoe fiadanana mitsara amin'ny alina maheno feo hafahafa ianao tonga dia tenena izy fiadanana mitsara ao anaty avion ianao ohatra nitady misy korotana fiadanana fitsara tonga dia misy fitsara fa izy ny baboly fanambaranao mampitoetra le fiadanana manomboka androany tsisy tafio-drivotra zany tafatoetra eo akaikinao zany manomboka izao tsisy krizy zany tafajoro alohanao ambarako fa le fiadanana tsapatiraky ty tsapanao koa manomboka izao arina ty sily ty nga ampitomboly le fiadananao dia ampitomboly le fanomponao ao an'Andriamanitra ary amin'izay fiangonana rehetra misy anao
manompoan'Andriamanitra amin'ny endrik'inona na amin'ny endrik'inona. Zay la clé ampitomboana fiadananao. Rehefa mikarakara fanjakan'Andriamanitra ianao dia izy Andriamanitra mikarakara momba fiainanao. Ianao tsy andeha feo fahavalinao mijoro akaikinao zany tsony manak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Atsika isanao hitsangana asanato ny tananao, avozy le fanekeny fanomponao, le fanekeny fanomponana mahatonga anao mahazo le fanekeny fiadanana. Avozy le fanekeny fanomponao, ambarao n'Andriamanitra anompo anao isan'andro. Avoziko le fanekeko, amafisiko le fanekeko, ampitomboky le fanekeko, anompo anao. Atao zay vavak'izay, atao zay vavak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Sotra ray mahery amin'ny anarany sarobidy Jesosy alohan'ny azonao toerana ambarao fiadanana amin'ny tafio-drivotra rehetra manodidina anao, tafio-drivotra amin'ny fahasalamanao, tafio-drivotra amin'ny ara-bolanao. Tena le fiadanana zao, fiadanana mitsara, fiadanana mitsara, fiadanana mitsara. Sotra Andriamanitra ray asanato ny tananao roa raha vitanao zay amin'ny alalan'le ositra zay manoana tiraka tia, tafio-drivotra manafika fianakavianao sy fiainanao, tsatra zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ty afatananao fideran'Andriamanitra mahazaho toerana. Raha nitahina marina ianao tamin'le teto eo, ty afatananao fideranan'Andriamanitra. Fotoana vavolombelona sy 2024 zao. Zany eritreritry nietehaka be anao dia sady netanetana be. Raha reny eny anaranao makanay sao amin'ny alitara izara vavolombelona. Ayolomi oe alomi Nimo El Bacon Emmanuel Etet. Raha renao zay anaranao zay makanay sao amin'ny alitara dia mijoroa vavolombelona. Dia tena zavatra nataon'Andriamanitra aminao, fiangonana ty afatanana an'Andriamanitra. Emmanuel Bacon Ayon Olayolmi. Manatona ty zafady tonga dia resao aignana le izy zavatra nataon'Andriamanitra. Dia ray tompo manoatra mpandresy ny anarako labilava ny Liberia. Sotran'Andriamanitra fa mpiten'Andriamanitra niozona fanambadiana amin'ny fianakaviako be dia be ny enditoako tsisy manambady io zahay ny namanokana hiavaka tamin'ny heritaona nanatrika Shiloh takana lanteto dia netiko le teboka kasika peratra le izy dia netiko nandritra ny Shiloh 124 le izy nanao tombontsoa nanao asa fanompona mpanadioa tao amin'ny dosy manadioa o zahay dioviko dosy dia am'izay madio fiainako. Dia tamin'ity taona ity zany vita fanambadiana feo voninahitra ho an'i Jesosy reny amin'ny voninahitra. Mankalaza an'Andriamanitra ve ianao? Ty afatanana 124 taona misy ozona na fanambadiana izy afaka tamin'ny Shiloh 124. Ny anaranao dia atao aingana le vavolombelona. Sotran'Andriamanitra mikasika fiainako tamin'ny heritaona tamin'ny oktobra nanao accident, nanao miodikodina le moto noetiko, totona teo amiko le moto, za zany teo ambany le moto dia mila misy vy mihitsy mibata an'le moto vao natafialy eo letra tany amin'ny hôpitaly dokotera ny tena hoe tsy tokony tsy tafa hetsika eo tsony oktobra tamin'izany desambra tamin'ny heritaona vavaka tamin'Andriamanitra hoe alohan'ny afaran'ity sily ity hijovo vavolombelona hoe sotran'Andriamanitra sabotsy tamin'le ositra le Andriamanitra silo nanasitrana anako tsanga raha tamin'le tao amin'ny hôpitaly dia meko an'Andriamanitra voninahitra tapaka ny tongotra le vehivavy
fasitran'Andriamanitra izy a tamin'ny alala silo raiky amby roapolo sy roa arivo. Teranany tompo a Emmanuel Madame Silolona Emmanuel ianarana tia mivonahitra an'Andriamanitra ny amin'ny nanumerena nampiten'Andriamanitra famombana efataona anatrika silo foana tena hoe kivopotika tanteraka mivavaka tamin'ny Andriamanitra tiraka tia talohan'ilay silo roapolo sy roa arivo de zay akany aminay anao akany amin'ny dokotera zay a de mivadika zany hoe tsy ampy sperme de tamin'ny silo io nangataka tamin'Andriamanitra fampitaky le izy reko mazava n'Andriamanitra ny teny tamiko hoe mila manao zavatra tsy mahazatra nataoko hatramin'izay a hoy za hoe 150 000 naira meko an'Andriamanitra zany hoe 1 500 000 ataoko sorona ho anao Andriamanitra ariary hoe zavatra lazain'ny dokotera tsy possible amin'ny marsa 2021 bevoka io fefy Emmanuel voninahitra Andriamanitra sy mba le famombana tamin'ny alala fionana silo raiky amby roapolo sy roa arivo enao ny joro avolombelona manaraka ty afatana anao fiderana n'Andriamanitra ny am'ireo fijoroam-pavolombelona reo de afatana anao fiderana n'Andriamanitra aloha maraina ho azy ray amin'ny voninahitra raha isao mazava tsara reto filazana reto voalohany tonga soa anao am'ty ora famangeny ty a mianandray anao mba hatsapa fionana mazava amin'ny tenin'Andriamanitra zay atonga anao petraka amin'ny toerana amin'ny mahazo mpandrindra le bouton fandrosoana dia fiainany manao vamenina mafy ok anao zatra le programme fiangonana rehetra fitoam-bavaka rehetrarehetra misy le classe spéciale de misy koa le classe spéciale amin'ny telo sasany raha ora Madagasikara le alina amin'ny valo alina reto daholo zany ny classe rehetrarehetra ny amin'zaroa ny aty atsika eto Antananarivo zany samy eto Andohatapenaka daholo any zareo any Canala zany misy classe be dia be ny classe rehetrarehetra misy toerana be dia be ny classe rehetra mpanompon'Andriamanitra moa mba ame fanazavana mikasika ny classe rehetrarehetra misy rehefa tapitra ty fivoriana amin'ny session marin ty apprécie atsika mba ho zatra koa ny éthique zany hoe fitsipika arahana amin'izao silo zao a ary teneny koa zavatra hitanareo hoe fiatsika tsy mety ampahafantary manaova tatitra reto zany ny réseaux sociaux a ara-dalàna afaka arahanao any silo any amin'zareo zany misy toerana mandika teny koa mandika teny frantsay sy mandika teny Yoruba samy manana ny toerana any amin'zareo koa misy toerana fanaovana fandefasana vola fanatitra misy toromarika zany arahana raha hoe fomba électronique ny andefasana anazy na site internet
be deaibe ny mpanompon'andriamanitra avy any amin'ny firenena maneran-tany a tonga eto a avany ivelan'ny Nigeria mba tiana ho fantatry nareo mba ho tsangana ao mba hitsangana kely le mpanompon'andriamanitra avy any ivelan'ny Nigeria zany a tonga ato tsangana kely nareo zafady a tonga soa nareo a amin'ny anaran'i Jesosy ty afatanana ho fideran'Andriamanitra. Alléluia. Shiloh 2024 lalambe ara-panekena fotoana fanatitra manomana fanatitra anao Genesis 8:22 raha mbola maharitra koa ny tany famafazana sy fijanjana ny atsika sy ny hafanana ririnina sy ny fahavaratra ny alina sy ny fahazavana tsy ho tapitra zavatra roa mila raisinao amin'izay ozy izay tsy hanapitsarana mihitsy ny famafazana sy fijanjana raha mbola eto an-tany ianao zay voalohany raha mbola matanjaka tsara amin'ny tany mafy tsara azo antoka tsara mba hitondra ny vesatra ao fotoana famafazana sy fijanjana azo antoka koa le fanekena zany azo antoka mba ame vokatra rehefa voafafy le vola foanao vao maraina hitanao fa le tongotrao manitsaka tany tsara tika za mbola mitoetra tsara koa le fanekena ka za mino fa misy olona hitsinja androany amin'ny anaran'i Jesosy. Misy fomba telo zany anaovana le fanatitra voalohany espèce zany hoe tavola taratasy faharoa chèque de chèque rehetrarehetra soratana am'le fiangonana misy anao de sorona rehetrarehetra koa de soratana hoe sorona ao an'le valopy de sorata mazava tsara. Fahatelo misy koa le mandefa vola amin'ny alalana fitaovana elektronika tahaka ny amin'ny vola sisa ny zareo zany misy ohatr'izany koa any afaka ampiarinao le toromarika arakaraka le toromarika io tahin'Andriamanitra ianao rehefa amenao de ohatra tsika sy ianao hitsangana anaratra fanatitra atsika raha eo deranao zay menao anao ny aja menanao fiakofana mangataka aminao zay zay mamafy rehetrarehetra azo fijinjana aingana sotrany amin'le faneken'ny fijinjana azo famatsiana magaky zay mahazo fijinjana zay rehefa amea isoranay ny anaranao amin'ny anara sarabedani Jesosy raisitsika chorale de afatanana mahazaho toerana.
mazaho toerana terena ny tompo amen Luka toko faharoa 46-47 tena Andriamanitra miteny ary zao nitranga aorianany 3 andro teo aneviny dokotery mpampianatra ka nihaino azy sady nanontany azy ary zay nandray anazy izy dia talanjona nandray azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliana le teny Jesosy le tenin'Andriamanitra mipetraka mba heno mba heno izy dia rehefa teny amin'izay izy tonga dia lasa natalanjona ny olona rehetrarehetra lenao le mipetraka mihety zany mahatonga anao lasa henon'olona Jesosy le teny mipetraka aloha dia ny heno teny areo izay manana fo misokatra andre an'le teny reny le mahazo fatakarana amin'ny ambaratonga manaraka fiainana ka misy olona vony eto androany raha tsy mandre ianao dia tsy ho renesin'ny olona ianao ny eno tsara mihitsy izy toy izy baiboly hoe talanjona ny olona rehefa nandreana fahalalany sy ny fahamaliana ao ny mahaposible zany ny osy olona hoe koa hiala eto lasa ampitalanjona zao toy zao ianao fatakarana tsy tonga mihitsy raha tsy mihaino aloha ianao mihaino olona mampianatra tenin'Andriamanitra atsika za hihaino avy amin'ny olona manana profo mahafaka mampiseho efa mandaitra le izy tsy resaka teoria fotsy fa nandaitra tamin'ny fiainana ka izy efa tondra teny androany tena nisy fitraikana ny olombelona rehetrarehetra ka amity ambara tonga fahatelo amin'ny tenin'Andriamanitra tia raintsika ny tondra teny androany da tsika senao hitsangana sakafo fonao asanao tamin'ny latra tananao dia tena hoe tompo vonina andray teny avy aminao favahinao androany favahinao mba azo teny ray avy amin'Andriamanitra rehefa mpianatra mpanompon'Andriamanitra Alléluia. Sora Jesosy amin'ny anara sarobidy Jesosy mivavahantsika anisany zava-miafiny hoe zavatra ananasika le fanomeza hery rehefa mandeha le teny izy baiboly hoe netitra le fanahy rehefa niteny tamiko izy ka misy fampitakery zany rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra rehefa mandray an'le teny rehefa mandray an'le teny ninona zavatra avy amin'le teny avy amin'le teny dia meny hery ho tonga zanak'Andriamanitra misy hery mepita zany rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra misy hery mepita zany rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra misy hery mepita rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra ka le teny anakiroa rentsika teo tenin'Andriamanitra teo efa nisy hery nepita rehefa nalefa le teny reo zay nandray le teny dia mijoro le izy mampiseho le izy misy tao tsika miandra hoe vavahana foana zay vao mahazo hery fa ny tenin'Andriamanitra nefa ny tena mitondra ny hery dia alefa le izy zay mahatonga any hoe io fanambarana io mahatonga na ohatry ny mamo ohatry lasa mampamamo rehefa hitako hoe atao ambony firenena maro rehetrarehetra zavatra dia voly rehetrarehetra tsisy dikana teo anatrehako tsony satria le hery
tena tady mihitsy aho aniokan'le hery nandehandeha. Ten'Andriamanitra tsy maintsy miaraka amin'ny hery foana, manokana fotoana. Tedava hery rehefa le fotoana ny ten'Andriamanitra ireny, hery ao ambadiky le tena. Le teny re Mosesy nanome anazy hery manao an'le mission nampanaovana anazy. Mosesy taloha eto tsoka ny Egypte, le lehilahy nejehana tany Egypte, le lehilahy nanana zanaka roa, fa nomen'Andriamanitra hery izy tamin'ny alalan'ny teniny. Hoe tia le toerana, le teniny fanamasina ny teny azay na tonga nasanana hery hijanona ao amin'le toerana, na tonga ny hoe zany nandrakotra ty ala ty. Le izy tonga amin'ny alalana rema fa tonga koa amin'ny alalana fanambarana. Le faneken'ny fahazoana hery za resaka zany, le hery, le fomba lehibe indrindra azoana hery dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny hery azo avy amin'ny tenin'Andriamanitra, azo avy amin'ny tena, hery azo avy amin'ny teny, hery azo avy amin'ny teny, hery azo avy amin'ny teny. Miaraka amin'izay fahatongavan-tsaina zay, jereo tsara nge zavatra hitranganao manaraka e. Miaraka amin'izay fahatongavan-tsaina zay ao anatinao, ten'Andriamanitra tsy apetana tanana na io ampianarana fotsiny, hery io. Teneny fotsiny le teny de ho sitrana le mpanompoka amin'izay ora zay, tamin'le ora mitovy ihany nandeha le hery. Saotra Jesosy, nohony amin'le onjana hery efa tranga sady a, egny ane mba omena feno amin'izay ny anjaranao. Saotra Jesosy ny afitahinao hatramin'ny andohany ty ora famanginy ty, raiso fisaoranay. Saotra ny amin'ny hery azonay tamin'ny alalan'ny teninao, saotra amin'ny anaran'i Jesosy. Tenena andray mandeha indray ary omeo anay le fanekeny, latahotra fanekena mba tonga izay azo hery foana amin'ny androm-piainanay ray manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ty ahafantanana fideran'Andriamanitra maza ho toerana. Manokatra le lalambe ara-panekenan'ny fiainana, reo lalabe reo nefa voasoratra amin'ny tenina. Hijerentsika le faneken'ny fahazoana hery, Korintiana voalohany 4:20, zay ny soratra masina voalohany. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery. Fiainanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mampidoza raha tsisy hery ianao. Fiainanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia veloko raha tsisy hery ianao. Fiainanao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mampitsetra rehefa tsisy hery ianao. Jesosy ny teny avy nampianatra olona mpianany telo taona sy tapany. Aokanareo izy hijanonao ao an'efitra ambony mandra-pahazoanareo le hery avy any ambony. Za tsy afaka mamiantoka fiarovanareo, za tsy afaka mamiantoka fandresenareo raha tsy efa mahazo hery aloha nareo. Luc 24:49. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny teny fa amin'ny hery, mamaly amin'ny hery. Fanjakan'Andriamanitra mamaly amin'ny hery, fanjakan'Andriamanitra mamaly amin'ny hery.
asan'apôstôly tokony aloha de efa valy azo heranareo amin'ny latsaha fanamasina. Luka hoe tonga fanamasina. De petraka tamin'ny tsirairay avy. Le fampiezan-kery a de isam-batan'olona le izy fa tsisy hoe fampitahan-kery ho an'ny olona vondron'olona zany. Le essence anatin'ny fiarako a tsy afaka mame tanjaka an'le fiaran'ny vadiko. Le essence amin'ny fiaranao a tsy afaka mame tanjaka amin'ny fiara vadinao raha tsy mitovy le fiara. Zakaria 10 hoe nanome ranon'orana izy a ho an'ny zava-maitso rehetrarehetra ny antsaha. Ka le fampitahan-kery zany a de tompon'andraikitra manokana ianao, fandraisana andraikitra manokana le fahazona hery. Fiangonatsika feno hery mara zay fa zay hery anana fiangona zay firy no miasa aminao ianao le miteny paster anay mahery vaika be fa miseho fiainanao ve le hery ananany. Misy karazan'olona tsy ho hitan'ny mpanao kidnapping mihitsy. Afaka manontany an' zareo ianao, fantatry zareo misy karazan'olona tsy afaka kitihany. Misy démon zay nahitany to de to de mitsoka. Misy karazan'olona tsy afaka jerena. Mbola tsy miresaka le kasiana fa mbola tsy afaka jerena. Misy olona zay tonga atao fiangonana eo am'le sary, misy sary bishopo de po mitazona micro zany de misy mpamosavy nahita le sary a de misy afo micro io, misy afo micro avadio sary io izy le mpamosavy. Andriamanitra zany tiany ianao anana hery am'izay ianao manaiky anao fahavalo. Misy olona ny Abuja mpandrobo na isa olona ray ao amin'ny mahita le sary ao am'le tanareo amin'ny cellule de misy sary bishopo de po ty hoe sary bishopo babaky ato resaka bishopo izy babaky ato am'ty trano ty aleo tsika tsaka tiako zalahy za le teny zay le ataoko Jesosy, le tezy ataoko izy Jesosy, io no manome hery tonga namiana anaty le tontolo. Resaka le fiadanana fitsarana teo tsika tao anaty avion mipoka le motera avion no eto bishopo za fa nefa mipetraka soma tsara le avion avavaka neny na fampahori satana farana atao satana taminao farana androa zany. Mivavaka rehefa andeha ny teny le fisehoana tsy azo lavina ny heriny a iseho am'izay a fiainanao. Misy virjily anaky folo anaky dimy eny anaky dimy adala. Le dilily teo am'le adala lany de alaloha mba mangatakany amin'ny anareo endry de ndanonareo izy izy zay tsy afaka mameo izy le endry fa ndanonareo vidy ndanonareo makany am'le olona varitra azo hery ianao androany
mila fantatra hoe fiainana dia toeranady a fa tsy toerana ilalaovana. Tsika izy tsy miady amin'ny nofa mandrà, tsy amikery fa amin'ny hery a fanapahana sy fanahy ratsy ary amin'ny toerana avo. Efesiana 6:12 zay. Korintana faharoa toko 10:17. Na mandeha ara-velona nofo ary tsika dia tsy miady amaraka nofo, tsika zany miady ara-panahy. Salame 91 5-7. Hoe tsy atahotra ianao izy ny amin'ny ororo na amin'ny alina, ny fiainana zany feno ororo na zana-tsipika manidina noho ny andro, ny anarety mandringana mandeha amin'ny maizina, arety mandringana mandeha amin'ny maizina, na ny fandringanana mandripaka amin'ny tataovovonana. Na dia isa arivo aza lava eo anelanao, ray alina eo akavananao dia tsy hatra aminao zany. Ny fiainana zany tena hoe sahana ady fa tsy toerana filalaovana. Izay ny antony mahatonga anao mila mahazo hery. Mbeko anareo hery izy aretsaka menarana sy mainka sy ny hery hafa fampidevoly atsisy ampaninana anareo. Misy mainka sy menarana zany amin'ny ara-panahy zay manafika anao isan'andro andro salina, miezaka mandrisa anazy fa ianao mila manana hery andrisa azy zareo. Tsy ampy le mahazo hery fa mila mijanona le hery anananao, satria raha reraka ianao izy amin'ny fotoanany ady a oabolana 24:10 sy dika zany kely ny herinao. Ianao sy tokony hoe vonona amin'le ady fotsiny fa mila le fiainanao mihitsy mandritra le fiainanao ray amanontolo aloha vonona anatina ady foana. Ianao zany miaina anatina fahavononana ady fa tsy hoe anatina fotoana ray fotsiny vonona. Zay mahatonga hoe mila mijanona manan-kery foana ianao, satria tsy fantatra hoe oviana ny ady manaraka. Tsy afaka indronesinao fahavalo raha tsisy hery ianao. Na Andriamanitra ary noho ny afalebiazan'ny herinao ny nokoiza ny fahavalonao anao. Salame 66:3. Mila hery zany mandresena fahavalo. Mila fahazona hery zany mahatonga anao anapaka sy anjaka eo anatreha fahavalo. Eo manapah izy eo anatreha fahavalonao ary andresy zareo amin'ny fotoanany hery. Ianao zany tsy afaka ny anjaka eo anatreha fahavalonao raha tsy misy hery. Ianao tsy afaka ny anapaka eo anatreha fahavalonao raha tsy misy hery. Misy olona nameritreritra ratsy aminao fotsiny ary tonga dia marary ho azy ny endohany eo ny eo, vao meritreritra fotsiny, vao manonona ny anaranao izy tonga dia mitondra anazy any am-pasany zany. Azonao ianao hoe meritreritra misy demony masamy teny andeha hanafika Jesosy a, ianao hanafika Jesosy le demony kely, le lakile azay tontolona fahazoa-kery zay mahatonga fahavalonao tsy manatona anao. Raisy zay lakile zay amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra Jesosy, saotra Jesosy.
le diluilo eto amin'ny jiroko ozy bishop tsy afaka mame jiro le diluilo bishop bio hoe ianao tsika sy anao fa niaraka foana fa ianao mila charge anao téléphone anao zay vao charge fa tsy afaka charge ny téléphone ka makany aminao fanafia ataony devoly manaraka aminao mety tsy eo akaikinao le olona namanao raha petera zao raha tsy niala tamin'le vahoaka be tsy nandahan Jesosy zany le toetsaina hoe vavao etambavaka fisainana olona tsy mieritreritra zany tsy tonga lavitra efa nisy olona le fanafiana tany amin'ny avion ina tsy teo ny raiko ara-panahy tsisy olona teo hitako ny tenako tanaty nofy tanatina fasana anaty nofy rehefa hiditra fananao nefa le marina na matory ary ianao mbola foy ihany ianao fa tsy hoe rehefa matory ny leona anankiray de lasa ondry tampoka izy matory izy de dika zany ondry tao anaty nofy namaly alay araka le fahamarinana tao fanahiko oy zay tsy misy fahendrena na tolotsaina ao anepasana ka aiza koa misy olona mijery ny tena anatina fasazary de voly melatany anaty nofy zany ery tenin'Andriamanitra na me ery anahako fa am'izao maka jantsika anaty loha le ery le tenin'Andriamanitra de lefa rehefa matory le loha fananao tsy velona matory satria anaty vatana manko le anaty loha vo matory io le tena mamehery anao nge le miditra anatin'ny fananao fa tsy hoe le raisinao arana lojika le miditra sainao fotsy fa le miditra fananao raha matary adevoly anao impiry izy manezaka namono anao fa tsy mety maty rehefa makany an-danitra de tsisy devoly afaka mamono anazy zany rehefa makany an-danitra tsisy devoly afaka mamono anazy zany fampahorinana fahavalo rehetrarehetra eo fiainanao fara zany zao farana eto zany androany alefako ianao orooro ho an'ny tombo fahavalinao ny andro farany de andro nery araka ny tenin'ny baiboly Andriamanitra te tampotoboka ampetraha tanakavanako manapaka anao fahavalinao fitoera tongotrao andeha faharoa ny teny herinao avoakan'i Jehova avy ao ziona manapa eo amin'ny fahavalinao ianao ny olonao de mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao amin'ny fiangonana masina tahaka ny andro ateraky ny maraina ho anao ny zatovinao misy fandrotsahana tsy mahazatra na hery zany tonga amin'le olona sy mahatonga anazy manapaka tsy voasakana ao amin'ny tombony fahavalo zay le lalambe zay tondran'Andriamanitra atsika amin'izao fotoana izao amin'izao zany tsy hoe tsy fantatrao azona hery fotsiny fampianarana koa le mahatonga anao tahiry le hery ka na ivelana ao anatiny tsy afaka kitihana tsy afaka pahorina anao tsy afaka hopaina ianao
zay ny tsapanao amin'ny anaran'i Jesosy. Zao tontolo zao de miandry amin'ny fisehoan'le olona avao fiangonana. Romaina 8:19 zay endro hoe zao zavatra arehetra izao de samy maniry fatratra ny miandry fampisehoana ny zanak'Andriamanitra, miandrandro fatratra hoe oviana ihany a rehetra zanak'Andriamanitra rehetra na zao le ora. Tsy hoe iseho fotsiny herin'Andriamanitra anatina fotoam-bavaka fa naiza naiza ahitanantsika, na ny birao io na ny any tsena io na ny fandrarana io na birao io ery miseho ny olona mitady vahaolana zany amin'ny alalan'ny hery fampitakery amin'ny olo-masina. Igny ianao mba tsy ho diso ny toeranao tsony mandrakizay, tsy ho diso ny toeranao ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Izay madiso atsika maro. Ny hery manko misy ambaratonga, ny hery misy ambaratonga. Ezekiel 47 de voalohany ka hatramin'ny fahadimy misy sarisary mazava. Noentina atao amin'ilay varavaran'ilay trano ary indro nisy rano niboaka avy teo atsinanana ambanin'ny tokony an-trano fa manatrika ny atsinanana ny trano ary rano nidina teo ambanin'ny lafa ny akavanany trano teo atsimo atsimon'ny alitara. Sarisary an' Jesosy ao amin'ny alitara eo rehefa andeha de efa ery aminareo. Dia izao mipetraka akavanan'ny Andriamanitra de le tenin'Andriamanitra le ranon'Andriamanitra nareo zay mangeteta makaresa amin'le rano. Jaona 7:37 Jesosy zany eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra mandefa fanan'Andriamanitra ary tonga am'izay le hery amin'ny ambaratonga ary de nentina nivoaka ny lalana makany amin'ny vavahady avaratra ka nampandehanana manodidina tamin'ny lalana ivelana nakany amin'ny vavahady ivelana de teo amin'ny lalana manatrika. Misy zany le eo amin'le faladi tongotra, misy eo amin'le loalika, misy eo amin'le misy amin'ny fekibo, arakaraka le misy ambaratonga zany le hery. Jerena le testamenta vaovao fiangonana zao nahazo hery tamin'ny andron'ny Pentecoste. Fa apôstôly zao niditra tao anatina hery lehibe kokoa tamin'ny asan'apôstôly 4. Hery lehibe ozy izy asan'apôstôly 4:33. Da aveo niakatra amin'le ambaratonga na hery miopapana. Hitanao hoe le ambaratonga hery aloha voalohany a, aveo lasa hery lehibe a, de aveo amin'ny hery lehibe indray lasa hery miopapana. Efesiana 1:19. Ary ny fioaran'ny alehibe ny heriny ho atsika zay mino araka fiasan'ny heriny faherezany, fioaran'ny lehibe na miopapana le hery fa lehibe aza le hery. Misy zany le hery le mahery. Misy sasany le mbola amin'le tongotra le ambaran'le hery de sasany efa mizesta sady. Rehefa nateraky indray anao de tonga amin'le rano de aveo akio arivo hafa indray a. Ireo tsy afaka hoe mihoatra amin'ny ambaratonga ray raha tsy efa nandalo le ambaratonga talohany iny aloha.
tsika zao mbola tsy nahita le tena tokony ny andanan'Andriamanitra ny andanan'Andriamanitra hozy Jesosy tsika izy avita ka lehibe lavitra no vita Jesosy ahoana ny ahafahantsika ho tonga azo avita le zavatra vita Jesosy ho tonga antsika izy moa nino hoe ho tonga am'izao ambaratonga zao fiangonana Nigeria am'izao fotoana zao tsika taloha ny tatsona hoe fiangonana Mostrom hoe fiangonana malemilemy misy fomba fiteny zareo zay hoe mahantra tahaka ny voalavo-piangonana ohatra zay mihitsy fiteny zareo ohatra hoe mahantra zany fiangonana matoa tenenina zany tamin'izany fotoana fa ny entin'Andriamanitra ambaratonga am'izay tsika de ny hoe tsika Andriamanitra ambaratonga be lavitra tsy ho diso toeranao ianao ka avany am'le fahazona hery de mahazo le hery lehibe de mana am'le lehibe mihoatra na hoe mihoapapana ka tsisy ho diso ny anjarany am'izao vampiteo zao rehefa tonga am'izay ambaratonga zay ianao lasa ambony fanapahana sery sy ny anarana rehetrarehetra tononona Efesiana 21 ambony ho tonga any ianao tandremo mila tany ianao mba tsy hampalahelo fanamasina na mbara tonga amboniny takin'ina ary nananao tandremo mba tsy ho vononao fanamasina ozy baiboly aza vonona le fanamasina Tesalana voalohany 5:19 aza vonona fanamasina tamin'ny andron'ny Samsona zao nanao hery tsy mahazatra izy fa nisy fotoana zay vonony le fanamasina atao aminy nanomboka tamin'ny mampalahelo fanamasina aloha izy ozy baiboly hoe aza mampalahelo fanan'Andriamanitra raha vao tsy ajanonao mihitsy le mampalahelo anazy de lasa vononao izy anao zany mila mampalahelo anazy aloha zay vao mamono anazy aza vonona ozy izy fanamasina Efesiana 4:20 aza mampalahelo fanamasina ozy izy zay nanaovana tombo-kasehanareo tamin'ny andro fanavotana aza atao mampalahelo aza atao malahelo izy fanoizana anatina fahotana seloka mampalahelo anazy lasa tonga am'le tempoka lasa vononao izy raha vao vononao izy de efa maty fiainanao zay Samsona zao nijoro niala anazy am'izay fanahy niezaka niozogozona izy fa tsy nety nietsika satria maty le fanahy ka zava-dehibe le dia fampitakery manomboka fahamasinana miova ianao amin'ny fanitsiko ataoko anao de anjotraka fanahiko aminao ampahafantariko anao ny teniko oabolana 23 zay tsisy olona zany mametraka divay vaovao amin'ny siny hoditra taloha rehefa nateraka indray ianao de mena hery avy amin'ny fanahy ianao mba hiasa mahazanak'Andriamanitra anao fa mba hanao an'izay dia zay mila hery le zavatra natonga atsika tafiditra zay mihitsy mila tandremantsika mila tehirizitsika le fahamasinana vo miala fanamasina hitanao tsara ohatra tsisy dikany le olombelona
ozy baiboly hoe tahaka ny fanahy rehefa tsisy vatana rehefa tsisy fanahy izy hoe fanofo izy tsy mahasoana inona na inona fa fanahy no mahavelona. Ka fahatarehana indray fahaterahany indray manomboka fahatahonan'Andriamanitra zay ny dia le izy aloha matahotra an'Andriamanitra. Tsisy na de ray reto hamono ny fanahy masina. Fa maninona ary tsika ny mila hery. Voalohany manana fiainana mandresy mba hanatanterahana ilay anjara-batendry fevoninahitra. Salamo 105:13 ka hatramin'ny 15 tsy navelana isy olona hampanisy ratsy anazy. Eny nananatra mpandraka izy noho ny amin'izy ireo hoe aza mikasikasika voaositra aza manisy ratsy ny mpaminaniko. Mila heritsika ho amin'ny fiainana mandresy manatanteraka ilay anjara-batendrintsika feno voninahitra. Simona Satana azy izy te hisabotra anao, te hanala anao amin'ilay anjara-batendrinao. Satana zany miezaka foana mba hanenjika fanahy ampidina zareo ary animba ny anjara-batendriny. Mila manana heritsika, manana fiainana mandresy. Faharoa fa manintsika mila hery mba anamasina tena zay mame atsika mampiditra atsika azo an'le lova ao amin'ny Kristy hoe manamasina aza fanahy. Korintiana voalohany 6:11 tsika ozy izy efa diovina tamin'ny alalan'ny fanahy an'Andriamanitra. Korintiana voalohany 6:11 fanahy masina zany fanahy fahamasinana ka tonga eto izy zany amin'ny hery atsika manana fiainana fahamasina antsika. Ka lova atsika mila masina aloha tsika vao mahazo an'le izy tsika. Azan'ny apôstôly 20:32 atolotra nareo izy anatrea an'le teniko zay mamanangana anareo amin'ny teny fahasoavana mampamandrosanareo mame lova anareo ho azy olona no hamasinana. Ka le lova zany tsy ho an'ny olona rehetrarehetra fa ho an'ny olona zay mamasinana. Zay mahatonga ny hoe mila manana hery ho fahamasinana ianao. Mame hery atsika zany le izy mba tonga manamasina tena mba azo an'le lova ao amin'ny Kristy. Tonga ohatra ny afo manadio izy mandoro ny akofa sy mololo rehetrarehetra ny loto fahotana rehetrarehetra. De amin'izay ianao manao safanim-pona akasitrahana retren'Andriamanitra. Fanahy fatahorana Jehovah izy. Malaka 3:5 manampy atsika mba anao zay afaly an'Andriamanitra. Nangataka amin'Andriamanitra Tompo meo fitsona vavolombelona tahaka ny Enoka hoe de tena niaina fiainana araka sitraponao. Meo fiainana tahaka ny Josefa natahotra anao. Meo fiainana tahaka ny Daniela le tsy hita mihitsy zay tsy mety ao amin'ny zavatra nataoko. Na Farao nanaiky an Josefa hoe atsika ve afaka mahita olo-kafa ankoatran'ny olona manana fanan'Andriamanitra ohatran'ity lehilahy ty. Ary Daniela ozy izy lehilahy manana fanan'Andriamanitra. Zareo manana fanahy foana ka mila fanahy masina tsika ho afanamasina tena mba hatonga atsika mahazo lova atsika amin'ny Kristy. Ninona zavatra nandrombany fahavalo aminao verina aminao zany.
Fatelo famanitsika mila hery. Mba hitehirizana fahazona fanambarana ho amin'ny fahombiazantsika. Ny famombiazana rehetrarehetra dia manomboka amin'ny fanambarana. Mitsangana miazava fa tonga fahazavanao ary voninahitry Jehovah efa miposaka aminao. Na eo ara le aizina manarina ny tany, mamiratra foana ianao. Mpanjaka anatina fahazavanao, etsetilisa anatina fahazavanao, ny mpanjaka anatina famera-pirata fiposahanao. Dia izy reto hoe misidina tahaka arahoana ka mila fampitakery fana mba azonao fahazavana, mba hatonga anao fahombiazana voatahira sy mitohy. Jaona voalohany toko faharoa dia faharoapolo. Jaona voalohany 2:20. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ny lay masina ka mahalala zavatra rehetra. Ka le fampitakery zany mahatonga anao mahazo zavatra rehetra. Efa tonga izy ozy izy dia izy ampianatra anareo zavatra rehetra, ampahatsiaro anareo zavatra rehetra izy Jesosy. Lovantsika zany a mitaky fanambarana zay vao azonao. Petera faharoa toko voalohany dia fahatelo menantsika ozy zavatra rehetrarehetra sy afiara toe-panasy araka an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanambarana izay niatsatsika, avoninahitra sy ny hery. Tiako ahentsika kely le etaetanao sy anohananao a ho an'le hery, tsy hoe mba hanaovana fanasitranana sy fahagagana fa hoe mba hanana fiainana masina. Fa efatra amanitsika mila hery mba tonga anao hanana fiainana mbavaka mirehatra. Efa rehtsika zay tamin'le vavaka fampianarana voalohany teo tenin'Andriamanitra. Tsy possible mihitsy raha tsy manana fanampifana masina ianao. Le mpianatra nahafantatra tsara misy zavatra hafa kely ananan'le tompo zareo. Zareo miezaka vavaka iaraka amin'ny Jesosy fa natory zareo. Ozy Baiboly hoe ozy Jesosy hoe nofonareo malemy. Le fanazy izy manampy antsika fahalementsika, Romana 8:26. Ka manampy anao fahalemenao zany ny fanamasina. Jesosy fero fanamasina sery ka ritseresaka fomba mpivavahana le izy. Fampitakery fanamasina zay mampiavaka. Be dia be ny olona mivavaka any amin'ny tendrombohitra any amin'ny firenena Nigeria. Tompo herin'ny nofo be fotsiny le vavaka, tabataba nefa tsisy indinina mitranka. Ina zavatra ataony? Hoe tsy fantatsika izy le vavaka tokony ataontsika. Izy mitaridalana antsika le vavaka tokony ataontsika. Amen. Be dia be mahafantatra hoe ahoana fomba vavahana fa tsy fantany hoe inona le tokony vavahana. Misy indray le tsy fantany le tokony vavahana fa tsy hay le fomba hivavahana le izy. Ka mila hainao zany le vavaka vavahana. Tsy fantatra hoe zavatra angatanareo. Ozy izy Jesosy mahatsy le olona tsy fantatra hoe zavatra angatanareo. Misy olona zany tsy mahafantatra zavatra angatany manatina Jesosy nefa izy. Zay mazava miafina le izy. Manampy fahalementsika vavaka le izy. Ary manampy mampiseho antsika le zavatra tokony vavahana. Mba tonga le vavakantsika misy fitraikany fantoka any vokatra. Romana toko valany dia 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Tahaka izany koa fanahy manampy antsika. Tsy fantatsika le vavaka tokony ataontsika fa fantatsika le vavaka tokony ataontsika fa fanahy izy mifona fitaraina tsy azo tononona. Fanahy izy mifona fitaraina tsy azo tononona. 7:20.
ary zay mandinika fo no malala zay evitra fana satria araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina mame faiza manao atsika zany amin'le vavaka tokony atsika apatikisa tena ianao vavaka le izy zay le fanampifana masina tsisy hoe vavaka hoe misy fetraika za raha tsy efa nampifana masina aloha izy mitaridalana anao am'le sitrapon'Andriamanitra asehonanao le zavatra tokony vavahana ary menanao le hery ivavahana mba hanesena le faliamen'ny nofo tsy fantatra hoe impiry anao zany nandoaly ka de tonga de natory teo ampandoaly ianao vavaka natory am'izay fanamasina apio fianam-bavaka hiakatra mbaratonga vaovao indray atao zay vavaka zay zao meo ery fianam-bavako hiakatra mbaratonga meo ery fianam-bavako mihoatra lavitra no faly ameny nofo soda tompo amin'ny anaran Jesosy fadimy fa manentsika mila hery fanan'Andriamanitra mame ale fiainatsika fiainana fanomezantsika mahatonga atsika afaka amin'ny stress arabola ary manana arena arabola eny mena hery izy ary mihoatra lavitra noho ny hery izy atsitrapo izy name rehefa fanamasina zany mame hery lasa mietanetana ianao ataonao atsitrapo le zavatra koritana tsisy stress anatin'le olona tsy fitapitahana sy ohatry zany tahaka ny abetsahanareo amin'ny finoana fitiavana aokinareo koa izy hitombo amin'ny fahasoavana mahazo hery ao le fanomezana tsy mety reraka mila an'izay le izy eo faly amin'ny fahafahana rehetra anome ho asahirana na ampandroso fanjakan'Andriamanitra lasa fafinaretareo tsy mitototo ena manao manome hoe ny amin'ny hery zareo izy tena hitako mihitsy ary mihoatra noho ny hery zareo izy nanome zareo ainao zavatra tranga zareo mahatra taloha fa nefa nanome tonga de fabetsahana totona tamin'zareo mila hery zany hoe mitahiry fiainana manome zany fanomezan-kery fanahy ary zay fomba tokana tehirizana le tena arena avy any amin'Andriamanitra le tena arena fa tsy hoe le arena le miakamidina fa le arena le afaka baikonao le arena mamaly araka mibaiko ataonao le arena le tsy hoentinao mbavaka fa etoa de satria nohony amin'le fahasoavana manome voatahiry ahoana falatsokana azy teo fahasoavana manome voatahiry za rehetrarehetra zany fitahina amin'ny endrika maro daholo za resahako zany fa feratsika foana le izy le satana manafika anazy satafika tsy any amin'izay fotsiny le resaka hery keka re mba fanomeza tsirairay avy eto hiakatra mbaratonga am'izay zao tsy hoe nohony amin'le tombotsoa le mahatra na tombotsoa le fiangonana raha venao miala anatina fiangonana ohatra hoe tsisy ninona miala zany raha hoe fiangonan'i Kristy le izy fiangonan'i Kristy alanao mandroso foana io fiangonana io fa mila fahasoavantsika izy hoe tsitsina izy
na me mahatra izy famarina mahatra mandrakizay. Tarana ray amantolo tsy manao kolokolo arabola sy fitapitaka arabola zany ho tonga antsika ary rehefa tonga ao atsika dia tsy ala ao mihitsy amin'ny anaran Jesosy. Sotra ray sora Jesosy te ino a hoe anetsika le taheta sy ny anohanatsika azo hery zany be dia be robainy satana ny amin'ny zavatra nananana. Nalefaka anareo izy le farahorana da viriko aminareo amizay izy le taona nohany valala koraika tsipanga ary inana fabetsaka nareo afapoa ary ny olo koa izy tsy menatra mandrakizay ka ninina nangalaro fahavalo taminao mahazo hery ianao zao atsapa famerenina amilona ary isy famerenina amilona fijorava volombelona famerenina amilona itranga misy olona very asa nandritra 9 taona very le asa 9 taona vao verina le asa tonga dia miverina daholo ny indemnité sy ny karama rehetrarehetra. Misy anankiray hafa koa 26 ans very ny asa vao verina le asa tonga dia le karama rehetrarehetra nandritra ty taona verina taminazy daholo. Ninona nangalaro fahavalonao taminao amin'ny alala zao ohatrao didiko famerenina amilona. Didiko famerenina amilonao. Fampitakery fanamasina zay sehatra ara-panekena azontsika famerenina amilona. Ninona nangalaro fahavalonao taminao verina aminao afito hoe zany etreretaka zany hoe miasa ianao 9 taona tsy miasa ianao zany nandritra 9 taona dia aveo verina amizay le asa dia le asanao le tsy niasa nandritra 9 taona iny amenao men'le olona anao ndray karama anaty ray andro ataona ny amanitra meme ohatrany ianao e. Mila mahazo hery ianao fa tsy hoe mamitakolona ka amin'ny anaran Jesosy anjaranao zao anjaranao zao anjaranao zao ka vavaka andro any miala eto anao tena olona vaovao mihitsy. Vao nosora Saoly vatika olona vaovao izy fanomezan-kery mahatonga ny olona tsotra ho lasa olona hafa kely ka amin'ny lalan'le fampitakery eto amin'ny silo tendrombohatra silo tya avatika Andriamanitra olona hafa ianao. Fa manentsika mila fahazona hery mba hatonga anao voatahiry sy voaro ho afitehirizana sy fiarovana. Efesiana 1:13 mba hazotomboka seha fanamasina isika. Efesiana 4:30 le fanamasina zay nanaovana tomboka sehanareo. Mahazo hery zany ianao mba amizay mba voaro sy voatahiry mba tonga an Jesosy. Sora Jesosy sora Jesosy sora Jesosy. Ina zany le zavatra mila ataonao mba hatonga anao azo hery ary tahiry le hery. Mila fantarao baiboly fa boky fanekena hoe boky mampiseho le tokony atao. Renao zany le tombontsoa fa ina amizay le tokony ataonao mba hatonga le zitranga. Meka anao hery arena voninahitra atsa fa mila hery ianao. Inona le tokony atao. Rehefa nateraka indray ianao vita batisa fanamasina
zay le l vavahady inona zany tokony atao manaraka ny fampitakery a de manomboka foana amin'le tena etaeta lalina raha vao tsy tena misy ny etaeta de tsy mahazo alehery ianao ok zay mangetaeta ozy izy anatona ozy izy jesosy isa 55 vavaka natao davida tompo vao maraina de davaka anao salamo 63 fanahiko izy mangetaeta lalina anao ary nofoko izy izy amin'ny tany maina tsy misy rano mba hitako any herinao mila etaeta sy fanirina lalina zany zay vao matafiditra anatin'le tontolo ny hery ianao Isaia 41 de fafito amby folo ny orso malahelo mitady rano fa tsy mahita ny lelana miaina ny etaeta izao Jehova no iaino azy izao Andriamanitra ny Israely tsy afo azy zao izy apoboka reny rano amin'ny tendrombohitra mangadiady aloha rano amin'ny lohasa ka anao ny hevitra ho fahary aho ary tany karakaina loha rano miboboka rehefa inona rehefa mangetaeta rehefa mitady rano izy le orsy le malahelo de mangetaeta lelany a sady Jehova amizay izy mampiboka reny rano avy amin'ny tendrombohitra mangadiady mila mangetaeta zany ianao zay vao men'Andriamanitra rano Paul voositra nanao fifadikanina matetika fifadikanina de natao azona hery natao azona hery eto zao hoe le fifadikanina ny tendreko mba nafaka le fampahoariny mba ampitenene hery mba aboraka feazoky tenene hery andefa fampahoriny ho afaka tenene hery napatapaka zoga rehetra tenene hery potika zoga noho ny amin'ny ositra ka mila etaeta nefa fananao etaeta fana sy faneriny nofo zay vao mahazo ale hery inona zany le tokony atao mahatonga anao azo hery foana mila fo mahitsy manana fanerina mahitsy mba azo hery fo mahitsy a ary fanerina mahitsy fo mahitsy a fanerina mahitsy sy mihoana le herin'Andriamanitra fanatsoana anazy tam'izany vova nahita ny herin'Andriamanitra izy toa de hoe mba meko fa ty volo ty nareo mba nizaniza metrako tanana de mba azo hery koa tozy izy petera taminazy hoe enao manana fo ratsy misy olona zay zao tena hoe anatorita hoe volanao izy izy fiaraka volanao ianao izy izy petera matsy an'le olona ny name volana azy mba azo fanomezam-pahasoavana Simona izy nahita tamin'ny alala fametrahan-tanana nazona le fanamasina de meo za mba ahafahako zay mandray anazy olona metrahako tanana de mahazo fanamasina de izy petera hoe ok anao very mba tenanao sy volanao satria tsy mahitsy mifonao anatrehan'Andriamanitra andefa raiky amby roapolo tsy manana anjara na raharaha am'zany zavatra zany ianao tsy afaka mandray amin'ny fanamasina raha tsy manana fo mahitsy hoe mitady hery ianao mba alaza ve na hery mba eken'olona ve tsy manana anjara na raharaha am'za zavatra zany ianao satria tsy mahitsy ho fonao
Ioratrian'Andriamanitra. Tantara faharoa toko fahina amby folo dia fasify. Maso Jehovah mandehandeha tseroa mijery an'izay fo, mijery an'izay olona manana fo tanteraka eo anatrehany. Jery tseroa zany Andriamanitra. Iza le olona manaraka mba ahazo hery manaraka, dia iza le manaraka mba ahazo hery manaraka. Fahatelo a zavatra takina mba tahiry le hery fo an'Andriamanitra sy zavatra ao fazakana. Za nahita olona araka ny fo koa, David, Samuela voalohany a 13-14. Hita amin'izay le fony andiny fafita amby folo. Iza ty lehilahy tsy mifory ty manaratsa ny miaramila an'Andriamanitra. Le fo zany tsy tany amin'le azo valim-pity avy amin'ny saoly, fa le olona le manaratsy le miaramila an'Andriamanitra, zay ny zakany David. Dia lasa izy niady tamin'ny Goliata, dia nandresy izy nohony amin'le ositra eo aminy. Dia hoe hitako Davida le mpanomboka, adililoko masina no soraka anazy. Ny olona manana fo tena mety amin'Andriamanitra, misy foana fakorinana ositra vaovao, diloilo, mitohy foana. Fo an'Andriamanitra mahatonga anao mahazo diloilo vaovao foana isan'andro. Hatria ninona menanao dia fatan'Andriamanitra hoe ho ampiasainao anazy le izy dia menanao foana. Ianao zany mila manana fo anazy. Fo anazy zany mahatonga ny olona mendrika anankiray azo fikorinana diloilo vaovao foana. Salamo 89 20. Nahita Davida mpanomboka araka foka fahavalo izy tsy diloilo asa soraka anazy, fahavalo izy tsy hanisy ratsy anazy dia ho pitehako izy olona makala anazy. Ka fitiavana an'Andriamanitra zavatra takina, fitiavana an'Andriamanitra takina mba azonao hery. Ka le za tsy mamaly fotsiny hoe tompo behery a, fa inona le tadiavinao ary ao ambadiky le hery, inona le tadiavinao, inona le mahamendrika anao. Inona zavatra takina mba azo an'le hery an-trano. Toy izy foana fianarana tenin'Andriamanitra. Raha vao tsy misy ny kitay dia maty ny afo. Ohabolana 26-20. Ok, anao noka tena hianatra mitohy ny tenin'Andriamanitra, zay le kitay mampirehatra fanamasina foana. Ny afon'ny alitara ao izy tsy tokony ho vonoina, mila mametraka kitay isan'andro izy. Levitikos 6-12 ka hatramin'ny 19. Hoe isa-maraina zany ianao mandefa le izy foana. Raha vao tsy mametraka voamaraina zany ianao dia maty le afo. Mila teny ianao zay vao mirehitra foana le afo. Aloha tonga avy le teny dia feno vavaka ianao, zay tapitra azo azay le teny dia tsy vavaka intsony ianao. Nefa le vavaka nefa mampiresaka le afo, fa rehefa tsisy an'le kitay dia mirehitra ve le afo. Maeritreretra hoe ohatrano fiangonana
talohana tonga avan'le teny zavatra reny atao de vavaka daholo tonga am'izay le teny najana am'izay le vavaka hoe fa tsy ilaina ntsony ka tokony atao mitambatra izy roa aza miverina any amin'ny kilasy taloha zany tsy verina any amin'ny kilasy taloha zany ianao tsy verina any amin'ny kilasy taloha zany ianao tsisy abetsaka na vavaka ataonao zany ka mahasolo a le fanambarana azonao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy miaraka reo roa reo vavaka tsy misy teny ohatrany hoe afo tsy misy kitay tenin'Andriamanitra tsisy afo de ohatrany hoe kitay tsisy afo tenin'Andriamanitra tsisy vavaka mahatonga le afo itoy foana mila manoka tentsika hianatra itoy tenin'Andriamanitra teneny Timoty menara tianao no menatra de menara jereo tsara oeto boky oeto notiko Timoty faharoa 2:15 Timoty faharoa 4:13 apôstôly zay tena anoka teny zay avavaka sy fanaovana asa fanimpona ny tenin'Andriamanitra miaraka reo de zay am'izay nisy fipoahan'le herin'Andriamanitra tamin'le vanim-potoana amaranako anazy ny hery a de atao animpona fa tsy iseseona ny hery a ampiasaina animpona fa tsy ampiasaina iseseona ny hery atao animpona fa tsy anaovana iseseona raha vao tsy manana fo ianao anompo a de tsy mendrika an'le hery ianao tsy atao iseseona amin'ny hafa le izy fa anaovana fanimpona le hery Kristy no sorana mba hanafaka reo babo anafaka reo zay torotoro fo anafaka zay anatina fonja nosorana ianao mba hanompo fa tsy hoe izesy tamin'ny hafa pastera anakiray tsy midika hoe mpanompo iny pastera iny misy manko pastera mizesy tava tsy te hanompo an'izaniza fa izy indray ny tompona raha vao tsy manompo ianao de tsy mendrika nahery ianao be de be mpamorona fiangonana le mieritreritra izy le famorona fiangonana midika mahasolo toerana le fanimpona fa natao fotoana vitsy izy tonga de rava ny fiainana be de be mpitarika ao am-piangonana lehibe ana groupe sy ohatrany mieritreritra izy ambony tsy manompo izy fa izy indray ny mano tompona faza zay hoe fomba nandefasany zareo ny apôstôly tsiray avy samy nanao mission daholo fanomena hery izy 12 mena hery izy izy natria anala fanaratsy sy anasitrana olona tsy hoe azo hery mba hipetrapetraka fotsiny fa hery mba andeha anao asa anao zavatra ray Luka 9:1 ary nandeha nanasitrana etsy zay roa Matthieu 10:1 mena hery izy anatria fanaratsy anasitrana fa le hery zany anaovana zavatra le hery anaovana zavatra anaovana zavatra le hery ampiasainao amin'ny zavatra anasitrana marary izy ny baiboly sorofy Marka 2:1 name hery anazy izy 17 de 12 lasiny nandehandeha tory filazantsara etsero ary anasitrana zay marary eo mena hery zany zareo mba hanompo fa tsy hoe azo titre mena hery ianao mba hanompo an'le zavatra ilainao am-piangonana fa tsy hoe zavatra dedafinao manokana rehefa
rehefa mitady le zavatra ilainao am-piangona ianao dia zavatra ilainao tonga ho azy. Ianao tsy afaka mitahiry an'le hery raha tsy mitahiry an'le fanompona aloha. Fitehirizana an'le hery dia mitaky fitehirizana an'le fanompona. Ao anatin'ny fanompona no mitoetra le fitehirizana hery. Manompo le zavatra ilainao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no mahatonga anao mahazo hery. Le testamenta taloha ndreo amin'le antso kely ananako, za tsy nanana tombotsoa mba hanao lune de miel miaraka amin'ny vadiko. Zany hoe tsy afaka manao fanambadiana fandroana. Anefa tsy tsapaka akory le izy, tsy tsapaka akory le hoe tsy mahatsapa tsy fahampiana tamin'le tsy nanao vola tantely. Tsy hoe ataon'le olona rehetra izy dia tsy maintsy atao koa. Tsy resaka fitadiavana laza, tsy hoe mitory tamina groupena olona. Nandeha moto tahaka ny Elia teo amin'ny moto, dia le niakatra teo ambony sarety, dia za mandeha moto. Za tsy tonga tara zany. Niala le zavatra toy anatin'ny lohako, fa za tsy manaiky mihitsy hoe tonga tara any amin'le fiangonana fa tsy maintsy tonga any aho. Be dia be ny tsotra zany nefa ny amin'izao fotoana izao. Sasa rehefa any amin'ny ilany. Raha vao ohatr'izao zany dia lefa lasa efa ela. Tsy afaka niandry aho. Misy olona tsy vonona ny anompo nefa te azo hery. Tsy tragy zany, tsy tragy zany. Raha te hanao azy hery voatahiry dia natao hafanompona le izy fa tsy natao hanao manokana. Natao hafanompona. Le mpanompo any lasa mpitarika tsara. Mpanompo any fa tsy hoe ny mpitarika ny fitariana mahatonga anao vokatry ny fanompona fa tsy hoe mivamatika izay. Raha tianao zao voatahirinao le mampitarika anao dia mila manompo foana ianao, mila manompo foana ianao. Fa tsy hoe voamay indray may midina. Hamaranako azy. Fampitahan-kely dia ho atonga antsika azana seza fiandrianana. Hoe manapa eo natreha fahavalinao. Mahatonga anao any amin'ny seza fiandrianana zany le fampitahan-kely. Ianao rehefa mpiasa fanjakana mena fahefana. Tsisy mpanjaka zany a manjaka ao amin'ny Israela tsy hosorana aloha. Le fampitahan-kely zany lalana makany amin'ny seza fiandrianana. Le fampitahan-kely midika hoe fanapahana, fibaikona. Le fampitahan-kely le hoe fahazona seza fiandrianana mahatonga hoe midika hoe mibaiko. Ka amin'ny anarana Jesosy alohan'ny alanao amin'ity tendrombohitra ity amin'ny silo ity ho tafatoetra ny seza fiandriananao. Ka zay dia anisany profo hoe misy delilo vaovao, fifaliana sy firavoravona. Ianao tsy afaka hoe voaositra dia nefa ny fonao kivy malahelo. Diloilo-pifaliana ho fanatsoa baiboly any diloilon'Andriamanitra. Diloilo-pifaliana. Ka ny olona voaositra tena voaositra marina dia mampiseho fifaliana foana fomba fiainana. Diloilo-pifaliana ho solon'ny alahelo, fitafim-piderana. Malazaina
fambolen'Andriamanitra nareo mamembonahitra. Eny no sorana izy mihoatra lavitra, diloim-pifaliana mihoatra lavitra noho namany. Paoly apôstôly zay hifaly aho. Olona manetsika nefa izy be mpanetsika be izy fa izy mbola hifaly. Ianao tsy afaka ny hanala fifaliana amin'ny olona voaositra zany. Raha vao tehirizinao le lalana makany dililo vaovao, hitanao fa lasa manana fiainana fifaliana foana, fomba fiainana fifaliana foana ianao. De lasa mahatonga anao salama sy matanjaka foana. Ozy baiboly hoe foravoravo mahasalama toy fanafody fa fanakivy mamaina antolana. Ka jirevo le fifaliana rehefa tsisy fifaliana very le ositra. Tehirizo le dililo de tehirizinao koa le fifaliana. De tehirizy koa le fifaliana de tehirizinao koa le fikoriana le dililo. Tehirizy koa le fifaliana de tehirizinao le fikoriana le dililo. Te ino a? Tsirairay avy safidy. Ametraka tenany azo an'le zavatra takina, azo an'le hery, de hitohy an-trano foana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitombo amin'le izy ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sitraka amin'le izy ary amin'ny anaran'i Jesosy. Ka noho izany, naiza anatsona ny anaranao amin'ny zavatra ratsy, le herin'Andriamanitra miasa aminao, anafika zay. Naiza devolo mitondra ny anaranao, misy fanafiana avy any an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy. Natsangantsika olona ohatry ny hoe trano ara-panahy, vato velona, raha miady amin'le vato ianao tonga de torotoro, rava. Ka manomboka izao, alefaka ianao olona tsy azo kasikasihana intsony amin'ny tontolo misy anao. Ale tenina tsodrano rehetrarehetra na fampitakery tenenina teo de hitranga fiainanao daholo amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ny taona rehetrarehetra fiainantsika de amiratra be lavitra foana, metra lavitra noho ny taloha. Ho fisehofana de nanomboka iseho hitombo hatrany eo fiainantsika amin'ny fotoana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tokoa re tanteraka mitsangana ary ianao ty ahafantananao fideranan'Andriamanitra. Asandrato ny tananao roa, misory ianao amin'ilay fampitakery. Zay nomena antsika tamin'ny alalan'ilay fampianarana telo teo. Misory ianao n'Andriamanitra, avavahinao. Vavahinao mafy, meoery amin'ny ambaratonga manaraka fiainako. Meoera mba ho any amin'ny ambaratonga manaraka, amidiako amin'ny maha-kristianina atao zay vavaka zay. Mety ambaratonga ray ianao fa mbola misy ambaratonga be lavitra, be de be lavitra, ka meoera Andriamanitra, meoera Andriamanitra ao ambaratonga manaraka, amin'ny madiako amin'ny maha-kristianina. Meoera amidiako amin'ny maha-kristianina.
mera am'le baratonga manaraka Jesosy. Ataovy le vavaka. Amin'ny anara saribeta Jesosy vavantsika. Nahazo fijorona vavolombelona avy any amin'ny Smith Wigglesworth 1987. Tany amin'ny croisade toerana anankiray vita le fivoriana zany de anakany amin'le trano anankiray efitrano anankiray 5 zay tao voahiditra tao. Ohatrany hoe misy endrikana olona maintimainty niala tao amin'le varavarana. Tsy hoe natory zay nahita le izy fa hitany miratra tsara mihitsy masonay. De ohatra misy vorona mivoaka avy ao amin'le trano. Hoy za hoe de vola tsy manana zohy teny amintsika vitsika vavaka do antsika atory. Hoy za rehefa fonareo ka hitanareo hoe mpangalatra de mody makasio kely fotsiny izy. Ianao afaka pitaina hery amin'ny alala fijorona vavolombelon'olona. Ianao matahotra io mahatonga anao lasa very ny toeranao. Izy tao tsy mahaliana anao mihitsy le zavatra. Ka amin'ny anaran'i Jesosy. Raha izay olona mangetaheta marina, hiakatra mbaratonga manaraka ianao. Misy olona tsy nieritreritra de saran'ny bisopy no kikisany mason'ny bisopy zany am'le sary kikisan'le olona. Tonga de teony eo zay olona zay jamba. Tonga de teony eo jamba le olona. Saran'ny bisopy kikisan'ny masony. Za tsy vavaka, za tsy nanohatra, za tsy nanozana. Tsy rehaka kory le izy. Nizaniza mikasika anao. Kasika ny alak'Andriamasina nakary amin'ny firenena anankiray zay de tonga de zareo miaraka amin'le zavatra manenoneny be tonga avana teo amin'le hôtely mitovy mitsoka le mpamosavy tao amin'le hôtely nanjavona le mpamosavy. Za tsy resaka taminy, za tsy nafantatra eo ao izy mitovy le hôtely za sy le mpamosavy fa mitsoka le mpamosavy. Ka ianao tsy mila miteny za fa le hery miteny hery ka manomboka androany. Le etaeta marina ho an'le tanjona mety amin'le sitrapo tsara didiko ambaratonga vavaona fanomezan-kely ho anao zao. Ary miaraka amin'izay fanomezan-kely vaovao zay didiko famerenina amin'lelo niny nangalary ny fahavalo taminao. Amin'le lalam-ty ositria ozoko ny tanany fahavalo reny zay amin'ny fiainan'izany izy. Nizaniza tendrenao fahafatesana avitana izy zao. Nizaniza tendrenao fahafatesana avitana izy zao. Misy olona mpamon'olo zay na sambotra olona ray de na sendra latsaka le sambotra olona zany izy de sendra latsaka le telefôna de le telefôna le telefôna tena miteny tsy fantatra le bisopy e depôt de izy zany izy le mpamon'olona tena miteny tsy fantatra le telefôna de izy le nataly le mpamon'olona tamin'le vavy izy zany olona te zany de raiky zany avela aloha ianao andeha re aloha ianao andeha na velany nandeha le olona ianao andeha lavitra e. Misy olona de any amin'ny mariage sambory zareo vohita zareo ianao nga mpandresy ozy izy za tsy mila olana amin'ny papa avelao andeha reny olona reny nefa le olona mpanao ratsy manomboka zao ny olona de voly tsy afaka manao korotana fiainanao tsony.
ajaranao zao ny olona rehetra misisika ozy izy baiboly ka mila misisika ianao ambara tonga vavoana hery rehefa zao zao amile anara Jesosy alao ampanetry tenanao ty zavatra ty arivo akio arivo firy zany le arivo ka raisitsika ohatrany hoe 1000 zany le hery arivo 4000 za zao mety hoe 100 ny ambaratongako misy ana am'zao na hoe 50 tsy haiko za aloha mbola tsy eo am'le 1000 le isany aza miseho amin'ny tena hoe enao fa tonga am'le teboka de hoe enao savaka anofo anatao fotoana anankiray enao savaka ary anofo anatao fotoana anankiray Jesosy niala tao anatina fasana zay vao tonga any am'le tontolo ambony be ka za tsy afaka niteny hoe za efa tonga ao za mbola tsy any ahitao ok anao ahitany tenanao ohatrany hoe anatina klasina manenjika 4000 nefa anao mbola any am'le mety hoe 100 na tsy haiko klasy 4000 ny enjehanao de mila mavita klasy ray de bakana klasy ray hafa klasy ray tsisy na de ray amitsika raha tonga any amin'ny arivo am'izao atsaika aloha za aloha fantako na efa tsaika anao raha arivo izy izy matsy an'le oasterio za mbola tsy arivo koka le fahasoavana isisika foana ambany amin'ny ambara tonga ray makany amin'ny hafa fa va anao mba mena anazy fahasoavana zay Jesosy ataovy le vavaka e tonga am'le ambara tonga tena anao de miala le izy tsy ray avy mivavaka daholy ny rehetra mivavaka daholy ny rehetra mivavaka daholy Jesosy eo le fahasoavana isisika foana ambara tonga ray makany amin'ny ambara tonga hafa am'le sekolony hery raisiko zany fahasoavana isisika foana amin'ny anara sarobeda Jesosy vavatsika vaovao tsara ty afatanana mafy vaovao tsara eno tsara Andriamanitra tsy amelatsika tratra fakapana zay tsy zakatsika ka zavatra le ananatsika zany afaka mikarakara le olana andalovatsika am'izao le zavatra tsika anana am'izao fotoa zao afaka manohatra ninina zavatra ratsy mifanena aminao tsy vaovao tsara ve zany anao enao tsy mila miandry azo ambara tonga arivo fa le toerana misy anao ambara tonga na hery misy anao efa ampy io ozy Andriamanitra hoe meko anao zay hery zay mba hahafahanao mandresa le fahavalo manodidina anao aza miteny hoe aloha za tratra 500 aloha zay mandresany aretiny io le toerana misy anao am'izao ozy baboly hoe Andriamanitra ozy izy tsy ame fakapana tsy zakanareo za tsy ame fanadinana klasina 10 nefa enao klasina 1 ohatra dika zany hoe le hery anananao sy le fanadinana andalovanao de mifandray tsara Andriamanitra zany zay hery anananao zany efa mihoatra noho ny ampy io tonga de tenanao izy hoe baikoko anao miala anao reheretana miala anao milamosiko manana le hery anao teny le izy miala anao milamosiko
tena le izy manana le hery anao zao, manana le hery anao zao, aza miandry itobo le hery tena fotsiny, miala anao, miala mialako, didiko anao ry satana, miala anao ry voako any, satana miala ny voako any. Manana fahefana eo anatrehanao, any voaka ianao ry satana, any voaka ianao amin'ny anara Jesosy. Le fahefana, manana fahefana eo anatrehanao, miala ianao satana, any voaka ianao, voaka ianao, any voaka ianao ry satana, any voaka ianao ry satana, zao ianao miala, miala ianao zao. Baikoa le izy, teneny le izy amin'ny anara sarobidy an Jesosy. Lao teneko anao koa ty, rehefa miady amin'le olana ianao amin'ny alalan'ny anarana, tsy amin'ny alalanao fa amin'ny alalan'ny anarana. Ozy anao amin'ny anaran'i Jesosy, miala ianao satana, miantso an'le ositra an'le Kristy, vo ositra ianao, tonga de miala le aretina. Kanaiza naiza misy anao, menanao le hery amin'le tonga le tepika ianao ikarakara le olana andalovanao am'izao, ka tenenao ifanaratsy hoe miala ianao satana amin'ny anaran'i Jesosy. Satria le anarana ohatrany hoe ositra alefa le anarana. Tonkira Solomona toko voalohany andiny fahaenina, eny anaranao izy izy tahaka ny didikady manitra, raha manitra. Ka rehefa tenenao amin'ny anaran'i Jesosy de ohatrany hoe mandefa ositra ianao, le ositra Jesosy, le anarana eny tonga de mekohaka daholy. Mety ny hoe ositra ko mety tsy mahatonga zay ambaratonga zay, ositra Jesosy tonga de manjavana, melainao anerinako any satana. Reo zara tsy tianao hita tsony ao arina ty fivore ty, baikoy le izy zao, teneny le izy zao, baikoy amin'ny anara Jesosy, tene le izy, teneno hoe ka asoroky anao ry aretina amin'ny anara Jesosy, ane voaka anao ry satana amin'ny anara Jesosy. Tene manaova vavaka, manaova fala, manaova didy, le demono tsy adrano eo fiainako io, le demono tsy mieritreritra io, ale voaka ianao amin'ny anara Jesosy. Vavainao ane voaka ianao ry satana. Sora Jesosy, any voaka ianao ry satana amin'ny anara Jesosy. Amin'ny anara sarobidy Jesosy vavatsika, sitrana tamin'ny tuberculose, tamin'le taona nahavojy anahako, tamin'ny alala fandrakofana, tsy fantako le nataoko tamin'izany. Ho za Jesosy raha nasitra anao tamin'ny Ancien Testament vaovao, de mahasan koa tonga le ositra de tonga de sitrana tamin'ny tuberculose, ka hatra le aretina tonga niaraka taminao iny miala mandrakizay iny, tsy hoverina tsony. Le fampahoriana niaraka taminao iny amin'ny anara Jesosy, miala aminao zany zao. Le fahaverezan-kevitra niaraka taminao iny amin'ity silo ty, miala amin'ny lamosinao zany zao amin'ny anara Jesosy.
zay tokoa ny tanteraka sisy olona vavaka ao anaty amin'izany a fa le osotra amin'ny anara Jesosy nanafaka anahako ka noho izany amin'ny anara Jesosy tena fanasitranana rehetra renao hitahiry fahasalamanao zany a ary zao ianao fa manana fahefana amin'le izy tsy maintsy hakatoanao amin'izay le izy amin'ny anaran Jesosy apetany an-tanana tsara atsangano tananao roa dia mankalaza ianao n'Andriamanitra me voninahitra izy manao vahorakoraka halleluja safady a manana fana ho azy missionnaire vahiny a misy toromarika amena zareo zany a any Nigeria zany misy toromarika amena zareo zay pasteur sy tarika fiangonana rehetrarehetra vahiny zany a ny olona rehetra tsy maintsy akatra maratonga vaovao daholo nataonao le zavatra takina any amin'ny ambaratonga manaraka ho tongany anao ka manao k'izao makany amin'ny ambaratonga ray makany ambaratonga rafa vonahitra makany vonahitra be dia be fiangonana lehibe manatrika eto amin'izao efa teto zareo hatramimaly dia mbola anao fankalazana fampilazana zareo any tsika za tena ajay matsapa ajaina mihitsy amin'le Andriamanitra ajainao mody ianao miaraka fahefana tafatoetra tsara miseho Kristy eo fiainanao amin'ny anaran Jesosy ka ho an'le délégation na vahina tonga soanareo amin'ny anaran Jesosy sora Jesosy ny amin'le fitahina rehetra tamin'izao ora famangina zao a mankasainao n'Andriamanitra fa tena namangy anao tokoa izy misory anao bebe kokoa misory anao anazy satria mialeta ianao a miaraka amin'ny hery vaovao mialeta ianao miaraka amin'ny fampitan-kery ambony lavitra iova ny ambaratonganao ambaratongana fanapana ambaratongana fahefana ho an'Andriamanitra ry avy voninahitra amin'ny anarany mahagaga an Jesosy ny vavahantsika amin'ny telo sasany zany any amin'zareo a any atsika mety arakaraka fandamina amin'ny mpanompon'Andriamanitra mbola ho azavainao zany le klasy rehetrarehetra hoe aiza misy klasy a rehefa avy eo azavain'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo le izy naorantsika hiaraka izara fahasoavana entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iaratsika hitoetra ao an-tranondriamazalavitrika mandrakizay amen silo roa amby roapolo sy roa arivo lalambe ara-tany akena arabe ela akaikinao rehefa andehanao